Alleluia, fitanana Jesosy ampihira rehetra, ampitendry teknisiana rehetra, ny ekipa rehetra. Amen. Ndao tsika maka Salamo fa 420. Salamo fa 420. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo fa 420 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo fa 420 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: endreny hatsaran'ny tabernakelinao Jehovah tompony maro, manina sady fontona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny, ny tsikirity mahita trano ary ny siditsidina mahita kano azy. Ametrahany zanany dia ny altaranao Jehovah o tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao ampony ny lalàna. Raha mandeha mamaky loha sabaka izy dia ataony misy loha rano izany, ary loha orana manaro-pitahiana azy. Diny fafito farany amin'ny anaran'i Jesosy. Miampy hery eny am-pandehanana izy, samy miseho natrehan'Andriamanitra anziona izy rehetra. Amen. Andriamanitra ilay manampy hery eny am-pandehanana. Andriamanitra ilay mamatsy amin'ny fotoana anapahantsika hevitra fa hiaraka aminy isika. Ataovy azo antoka ny fanapa-kevitra ao androany hoe hiaraka amin'izy ianao, satria miankina amin'izay ny famatsiana anao eny an-dalana. Amen. Andehantsika hivavaka, hanolotra ny tenantsika, hanolotra ny lalantsika, hanolotra ny mombantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Izy ny mahalala, izy ny mahay, ary ny anatritsika ao omaly farakaraky ny androsoanao sy atrehanao no atsapahanao fa ao aminao izy, fa tsy hoe ery ivelany. Amin'ny anaran'i Jesosy hivavaka tsika. Raha tsara indrindra masina mandrakizay voniny izay ny androsoan'Andriamanitra. Voniny izay ny andehany amin'izay tianao andehanana. Voniny izay ny anaiky ny teninao. Voniny izay ny iseho amin'ny toerana anankiray izay tianao isehonay. Ary voniny izay ny hiafin'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay tianao hiafinanay tsiraray avy. Aoka ny teny rehetra izay alokon'ny vavanay dia teny efa nierana avy any aminao. Aoka hatramin'ny dingana kely izay ataony amin'ny fiainanay dia dingana efa fanarahana taminao Jesosy Kristy. Zahay mihitsy Andriamanitra nao ka haneo anao amin'ny antsipriany, satria anao ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Raiso ny fonay, raiso ny fiainanay, raiso ny mombanay, dia tario amin'ny fanenao masina izay dia aoka izay tianao no hitranga amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka. Amen. Ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Halleluja. Halleluja. Ndao mbola hiaraka hisaotra an'Andriamanitra tsika androany. Azandrato toy ny vavakao dia misaora an'Andriamanitra ianao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto izay Jesosy mbola hisaotra anao Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy fa mahagaga loatra eo amin'ny fiainanay ianao. Isan'andro Jesosy dia tsy mitsahatra ianao Jesosy maneho fitiavanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra anao izay Jesosy fa mahay manao ny zavatra rehetra tokoa ianao Andriamanitra. Hainao no mikarakara anay tsirairay avy. Mankasitraka anao izay Jesosy ny amin'ny fombanao mandrakariva. Misaotra anao izay Jesosy fa tsy mba mafoina mahasaraka anay izany ianao fa mitoetra eo aminay foana ianao. Misaotra anao izay ny amin'ny fanotronanao fiainanay Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola miombona aminay foana ianao amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Eo anilanay eo foana ianao. Tsy mafoina mandao anay ianao Jesosy fa miaraka aminay amin'ny fotoana rehetra. Mankasitraka sy manome voninahitra anao izay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina. Misaotra Jesosy fa mahay ny zavatra rehetra ianao izay nataonao tamin'izany Jesosy mbola afaka ny ataonao androany ary mbola afaka no ataonao mandrakizay satria ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay eo amin'ny fiainanay. Asandratry ny feonay Jesosy anambaranay Jesosy fa maminay loatra miaraka aminao ary tsy miova ianao eo amin'ny fiainanay Jesosy. Halleluja. Misandrata Jesosy. Misandrata Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanahinao Tompo. Misaotra Jesosy. Misaotra anao zahay no miabe ny fitiavanao. Fanatombona drona fofonaina tsy misy tsy nomenao matsiaro sambatra
Socia mia wtiawa nocy sosia, socia ty sosia.
manambara fa hainy Jesosy manao izay tiany eo amin'ny fiainantsika tsirairay Jesosy fa hainao atao tokoa Jesosy manao ahiaraka izay tianao Jesosy Jesosy manaiky izay Jesosy ny asanao sy anaovanao izay tianao atao eo amin'ny fiainanay ny aminay rehetra Jesosy tena atolotra tanteraka aminao Jesosy ny contrôle mombanay rehetrarehetra aoka ianao ny andray tanana mombanay tsirairay avy Jesosy satria fantatray fa hainao atao ny zavatra rehetra Jesosy Jesosy miankina aminao izay Jesosy. Andiamo
rehetra misaotra Jesosy. Alléluia, alléluia. Mahazo toerana vetivety ary a raha mba mety tompoko azafady a raha le seza mba tsy asiana réservation fa be da be le olona mate hipetraka dia mba afaka mba samy mahazo toerana avitsika. Alléluia. Tonga amin'ny fotoana ny vavolombelontsika fa nomeza-moninahitra an'Andriamanitra dia mangataka ny tahina sy taty zafady tompoko. Ya fijoroana vavolombelona. Tahin Jesosy daholo tompo. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ijoroako vavolombelona fa tamin'ny zanakany Tsirabe dia tsy naninona dia tonga tany dia voto be reto tanako reto sandroko roa reto dia voakitiana kely ilay izy dia salama be fa raha tsy nisy nikitika ilay izy tsy fantatra hoe salama be ke ny tanako, salama be hvkl. Dia eo zaho hoe ahoana izany Jesosy dia teny ilay izy tsy noentiko ambavaka akory ilay izy fa sitrana ho azy teny. Dia tamin'ny deuxième jour indray a nijery an'ilay fiaran'ny chorale hoe lasa ilay ankizy dia za rery sisa ny tavela. Dia kaiky mbola tsisy nandeha ilay olona fa tsisy olona tao amin'ilay fiara dia verina dia nianjera teo amin'ilay tohatra dia ny olana ny cheviako. Dia io zay hoe ahoana ny Jesosy ny fijoroako amin'ity tongotry ity. Dia ianao zany manao an'io fa mandeha foana io raha marary ary mijoro eny tsy maninona. Dia tonga amin'izay hariva ilay andeha hijoro ery aloha ery tsy naninona ilay izy nijoro tsara. Voninahitra ho an'i Jesosy. Dia fahatelo a tamin'izaho nanao stage tany Beloux-sur-Mer dia ilay toerana tena hita be hoe tsisy Jesosy ilay toerana. Dia efa niteny daholo ny olona hoe nareo indray tsy ho tamana eto izany fa vao tonga ao nareo dia potrana lolo, potrana izao rehetrarehetra izao, bibilava rehetrarehetra ity. Dia fa niandry dia tsisy akory fa ilay olona mpiasa atao ihany ary ny voan'ilay izy fa tsy izay. Izay aloha efa fahagakana be ho an'ilay olona rehetrarehetra teo amin'ilay toerana. Dia nisy fotoana amin'izay nahita menarana teny an-dalana dia nandalo tamin'ny tongotra ilay izy aloha dia ohatrany hoe tsy tatra hoe ay bibilava be dia lasa nitsoaka kely. Dia nanaraka kely ilay izy dia vao hitsako indray izy dia tsy naninona foana dia efa niandry daholo ny olona hoe anavo be io zao dia io zao tsy ho tamana fa ody io. Dia voninahitra an'i Jesosy fa tsy nanina. Alléluia, alléluia. Na manitsaka menarana sy maingoko ka raha ahoana hozy izy ny ten'Andriamanitra tsy hampaninona anareo izany. Alléluia. Fijoroana vavolombelona manaraka. Voninahitra an'i Jesosy ny ijoroako vavolombelona. Mahamenatra izy ity dia sika efa tokony nanao fahaela fa tsy nanao fa menatra. Vadiko izany a tena ilay antsoina hoe alcoolique. Tena hoe fo maraina amin'ny 5 dia avy misotro mandra-parivon'ny andro. Dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny toe-batany moa izany. Dia isa-taona izay a raha kely indrindra miditra hôpitaly manao désintoxication. Dia ny olana nefa rehefa miditra hôpitaly izy a dia izy raha vao tsy misotro kely dia manao délirium ozy ry zareo izany ohatrany hoe lasa dala manao hallucination. Dia miditra foana izany isa-taona dia tamin'ity taona ity a volana marsa niditra indray mandeha indray. Dia tsika avy nanao croisade tany Fianarantsoa izay no mahazo telefônina indray ny an-dalana hoe ao papi fa tena reraka be, tena marary be aty amin'ny dispensaire izay a. Dia ilay zanako vavy anankiray raha moa noteneny eny amboariny saindry fa lasy papi. Dia fa ahoana dia fa tsy mahatsiaro tena intsony izy dia nentina tany amin'ny hôpitaly. Dia mivoaka tany ny analizy a, izy amin'io tsy mahatsiaro tena entiko mihitsy mantsy ity. Misy zavatra anankitelo izany ny hitany dokotera tao. Dia hoe créatinémie a normale 70 à 120, ny azy 339. Dia izany azaty izany a 8 à 40, ny azy 229. Ny alatra 4 à 42, ny azy 145. Dia ilay dokotera kay izany efa manamboatra ny saina menakavy koa.
satria mbola tsy tena sitrana akory izy herinandro latsaka mbola tsy mahazaka tena mbola tsy mahatsangana dia efa alefa nymody izay dia teo izy vao nytenenay hoe izy izy efa tsisy izy izy efa potika tanteraka ny atiny ary ny voany ozy ny rain ozy efa be potika bebe efa simba be koa fa ny anaovantsika anazy fotsiny ozy mody dia ataontsika fotsiny ozy le izay tsy ampitombo an'le ny rain ozy rehefa simba dia izay simba iny tsy miverina tsony fa ataontsika fotsiny izay ampiverina azy hoe mba tsy hitaran'le fahasimbana zany dia nody moa izay zany mbola tany ambanivohitra tany endry mihaja any Ambotro Manjaka aloha ny nody satria ny environnement anay koa zany bara daholo isaky ny varavarana miditra aminay zao dia bara ao ambadiky ny trano bara dia nentina tany aloha dia izao hivoaka zany dia hoe aleo ozy izy le dokotera atao analizy farany hijerevako izay traitement omena anareo natao ny analizy herinandro aprizy mbola tsy matsiaro tena le 339 70 à 120 normal eo amin'ny 93 eo miverina normal ny le azata le hoe 8 à 40 normal teo amin'ny 38 teo nefa 330 dia le alaty de 4 à 42 normal izy 145 lasa 40 dia le dokotera ragaga be mihitsy dia ina dokotera ny atao aminazy kinareo izy no ataoko anazy izy raha sitrana fa meko vitamine nareo dia andana mody dia miady dia ny zavatra hitako aloha dia izao isaky miditra hôpitaly izy dia za zany efa mandeha ho azy fotsiny hoe ao indray zany fa tamin'io vao mivavaka ho azy hatramin'izay satria zany fiainana miaraka amina alcoolique zany tena hoe na amin'ny zanany tsisy fifandraisana na ambiko na amin'ny zanany tena hoe ratsy dia ratsy satria izy tsisy fitiavana fa gidragidra ady treritrerina dia ny tena olanay zany no nivoaka izy dia hoe ahoana indray satria fa mivoaka foana izy hatramin'izay isataona dia miverina vao mivoaka izy ray volana tany natorin'ny olona any Amerika tosika any en mopera manao des intoxication ray volana any izy tsy misotro fa vao mivoaka izy dia misotro dia ahoana ary nitahirizana azy dia nentina tany Ambotro Manjaka izay dia tonga tany keo i pasteur amin'ny vady nitondram-bavaka dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy misotro tsony izy hatramin'izay tsy mifoka sigara tsony dia tsy misotro tsony dia ny zavatra hitako za zany mivavaka za tena mbola tsy mivavaka azy misy krizy zany indray dia tsy mivavaka dia fa tamin'izay tena mivavaka hoe Jesosy atao satria za koa mba nanana ny climako sy ny fahazaran-dratsiko taloha dia za Jesosy verinao amiko foana hoe raha ny zanaka amin'ny manafaka dia tena afaka dia izay foana Jesosy atao voatra ny nanafahanao anany anafahanao anazy atao voatra ny nanafahanao anazy dia tena dera ho an'i Jesosy voninahitra an'i Jesosy fa na le fifandraisana tapaka le fankatsiavana verina amin'ny zanany ny zafikeliny zao zafikeliny efa malala papier ivre papier bois de l'alcool fa zao dia manakaiky anazy daholo ny zafikeliny dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any alleluia tsy hainy tsy hame voninahitra an'Andriamanitra raha ny tena marina moa tsy izany tokony hijoreto fa fanamasina mihitsy no manosika anahy hijoreto raha nisy an'ilay zavatra nitranga tany fianaratsoa reny raha ny ten'Andriamanitra moa ny zavatra rehetra miara-miasa so izay tia anazy rehefa tratra le problema tamin'ireny dia tonga teo dia ina zany Jesosy ny anton'izao zavatra ao na Jesosy ny zavatra mitranga izao tsika zany nieritreretra hoe accident le izy dia zavatra hafa hoe tena hoe ahoana ary dia rehefa tao dia nameny fanamasina hoe natao andana ina nataontsika andana mijery université ty ianao dia rehefa nijery université dia andana visité ho any le toerana dia nalefa mivisité tany fotsiny izy dia zay zany na le teo hoe nankany fianaratsoa dia nitikodina teo dia nijerijery zany dia izy moa nanetin'le tantinina ny tany zany dia nijery an'le toerana tany manao na le toerana tiany lava dia mifampiresaka eo amin'le satria moa izy roalahy zany le afaka baka dia hoe rehefa etsika dia inona le zavatra tiana atao dia raina ny tompo fa manana ny lalana tokoa ny tompo zavatra rehetra miara-miasa rehefa tonga taty Antananarivo dia nanao concours dia rehefa natao le concours dia mavesabesatra hoe sarotra le izy sarotra
resahana le anina jerena ny firy ny mpanao concours ny fianaratsoa ny fianaratsoa fotsiny zany a 1000 ny olona raisinao amin'le toerana 500 ihany zany hoe nisy ny Madagasikara ray manontolo zany dia rehefa resaka tao anatin'le misy mpampianatra fantatra moa dia niteny izy ny aozy izy ty ana fanjakana dia misy koa ny avy any ambony manindry ny général re misy quota be da be sao ohatr'izany dia hoe andao atao fotsiny dia natao le izy dia raina Jesosy fa anisan'ny voaray izy zany tao anatin'le izy tena hoe tsy sisy rano zavatra nitranga sy ny zavatra eny rehetrarehetra zany amin'ny manana fanjakana toerana lizy koa toerana be da be zany ny olona manana any tsy ho tafiditra mihitsy fa ny zanak'Andriamanitra zany hoe tena izay mihitsy ny antony ary tena zavatra nagaga tao anatin'le izy dia rehefa niantso amin'izay nanana ny eritreritra izay taloha hoe alao any amin'ny tantinina ny laza mipetraka satria any misy wifi le kajikajy maha olombelona hoe any misy wifi dia mahany dia fa satria ilaina le connexion zany tena ilaina amin'le fiaina tsy izay mihitsy ny zavatra diavin'ny tompo fa rehefa niresaka tamin'le tantina dia tsy afaka mipetraka aty mihitsy izy fa anina dia alao mijery trano dia miofatrano dia ahoana zany na any ofatrano rery any le ry ahoana zany miasa saina be ianao zany andao dia tapitapika toeritra reo nyteny fa ny université ohatra manana trano andao atsona aloha atsoy dia natsona ny université tena tsy isy tsony ny tranon'ny université fa amin'ny herintaona indray dia ahoana zany eo kaikaiky hoe misy 300 000 francs ihany dia ahoana zany 300 000 zany dia ny rano aloha mety matsaka ny zavatra ohatr'izany ahoana zany ny anaovana zany fa zao izy tapitapika teo le raha mato tia misy anankiray réservation izy fa tsy fantatra mihitsy ty olo ty hoe aiza ahoana hatramin'izao efa ela be nataony réservation fa zao ameko anareo ihany io raha ohatra ka mety aminareo fa zao tsisy ninina le izy fa mbola tsisy meuble tsisy ihany fa ty tsisy an'izao dia rehefa avy eo nefa rehefa tonga ny visite sy ny ana rehetrarehetra dia nisokatra tena hoe nahita fity dia hoe misy meuble indray tena hoe tsy hainy tsy hame voninahitra an'Andriamanitra satria ny zavatra rehetra dia vita mipetrapetraka eo anatreha fa tsika fotsiny miasa saina dia tena hoe averiko amin'Andriamanitra rehetra ihany ny dera averiko amin'Andriamanitra ny laza indray tsika zany mety manana eritreritra hoe miasa saina amin'ny zavatra rehetra izay mampiasa ny saintsika amin'ny maharay aman-dreny atsika fa Jesosy nefa miantoka mahatanteraka ny zavatra rehetra dia terainy Jesosy. Alleluia. Hitanao ve lesona azo tamin'ilay izy teo rehefa manompa an'Andriamanitra ianao dia avahany mety misy quota an-tany quota en général quota ny autorité fa ny quota an'Andriamanitra mipetraka eo. Alleluia. Dia jerevina ny taty teo koa tena hoe manompory eto an'Andriamanitra fa mijoro Andriamanitra mijoro amin'ny fotoanany Andriamanitra rehefa manompo an'Andriamanitra vady amanjana ny nanompo an'Andriamanitra dia amin'ny fotoana anankiray koa manapa-kevitra ianao hivavaka ho azy sarobidy be zany na tsy tianao takan'inona le olona satria mety naninona tsy fantatra izay nataony taminao eto ambavaka foana izay zavatra izay ny nandrasan'Andriamanitra dia niditra tsehatra Andriamanitra ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo ndao tsika hitsangana dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ao anatin'izany raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay tompo fa tsara loatra ianao be voninahitra anao ary manana ny fiandriananao manao izay tianao atao ianao Andriamanitra amin'ny fiainana tsirairay avy takaneny tahina teo dia teo ampanomponanao izy nisy marary ny tanany marary ny tongotra dia niporifonao tompona marininao ny teninao dia nisotranonao na ny tanany na ny tongony misaotra tompo satria tsisy afaka manao an'izany afa-tsy ianao dia mbola nisy fotoana koa mbola manitsaka mena rana ary any amin'ny toerana izay atao hoe ohatrohatrany hoe tsy misy anao fa ianao présent foana eo amin'ny mpanomponao mety manitsaka mena rana izy mety ampitahorin'ny olona izy hoe tsy maintsy hanavy fa tsy naninona Andriamanitra satria teo ianao mankasitraka raha eo misaotra ihany koa ny any amin'ny tadisisiany amin'ny vadiny izay fa aman-taonany maro voageja fa tamin'ny fotoana anankiray dia nasehonao teo amin'ny fiainan'izy mianakavy fa eo ianao nasehonao fa Andriamanitra ianao ary Andriamanitra ianao manao izay tianao atao misaotra ny amin'ny fahatsilosaina sy ny fitarian'ny fanahinao ka nafahan'izy ireo mivavaka
Andriamanitra ninninona mety indicateur lazain'ny dokotera sy izay lazainy mety analyse rehetrarehetra. Efa mihoatra noho ny mety, mihoatra noho ny tokony ho izy. Fa naverinao amin'ny laoniny zany. Makasitraka Andriamanitra. Tsisy afa-tsy ianao no mahavita an'izany. Dia rainay sy ankalazainy ny anaranao. Mbola misaotra anao ihany koa izay satria araka ny nambara tao hoe manavaka ny mpanomponao ianao. Mety efa tapitra ny toerana izay tokony hitoerana, mety be dia be ny mpifaninana ao anatin'ny zavatra izay atao Andriamanitra, tao anatin'ny concours. Fa zao Andriamanitra koa ianao. Niporifonao tamin'ny mpanomponao. Fa hozizainao hoe zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Tena ny adidy ny fiainany ianao tompo. Dia nasehonao fa eo foana ianao. Mametraka tanteraka eo am-pelantananao ny toy ny fiainan'izy telo mianadahy izay nijoroana vavolombelona teo tompo. Tena ho voatahiry ary indrindrandrindra mba tena samy hifampitantana aminay any amin'ny raon'ny lanitra amin'ny fotoana izay atongavanao. Mankasitraka ray misaotra tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Daontsika tehaka mafy be voninahitra Andriamanitra dia mahazo toerana tompo. Alleluia. Atao amin'ity toerana ity ve mangatsika mahatonga antsika ohatrany tsy dia tena. Alleluia. Merci dadia. Zay mihitsy. Ny olona zokony indrindratoka angano mitabataba nefa nitsika. Alleluia. Alleluia. Alohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra dia te hitarika antsika kely hitarika antsika kely hoe ny Andriamanitra vao mamaky ny Baiboly ianao dia mampiseho izy hoe Andriamanitra tsy tia mipetrapetraka ny Andriamanitra ao, tia manao zavatra tsara ary manao zavatra tsara hatramin'ny farany. Ao amin'ny Genesis toko voalohany 1:1 sy ny 2 dia hozy izy tena Andriamanitra hoe Andriamanitra hozy izy nahary ny lanitra sy ny tany dia tsisy endrika sady foana. Dia jereo fa vao manomboka Andriamanitra dia inona ny zavatra nataony? Tsy afa-po izy. Tsy tia an'izany zavatra tsisy endrika zany izy. Tsy tia an'izany fahafoanana zany izy. Fa hozy izy hoe tsy mijanona eto fa tsy maintsy tohizako ny zavatra ataoko. Dia rehefa nanohy Andriamanitra dia inona ny zavatra nataony? Dia nitohizany namorona zavatra rehetra atao amin'ny saha edena izy. Namorona ny biby, namorona ny voankazo, nataony tena impec, nickel hozy izy fiteny. Ara-dalàna tsara daholy. Zany ny Andriamanitra ao. Mety misy fahafoanana ve, mety tsisy endrika mihitsy ve ny fiainanao? Zany vao tamin'ny voalohany izy dia efa zany nataony. Dia zavatra nitranga taoriana ao amin'ny Genesis toko 2:7 koa dia nanamboatra olombelona izy, olona namboarina dia nataony tamin'ny vovotany. Fa afaka nijanona teo amin'ny vovotany. Fa hozy izy toatra ny tena endrika tsisy zay tena atao ino ty vovotany ty fotsiny ohatra ny endrikendriky olona fa tsy dia misy hoe manahoana. Fa hozy izy tsy mety fa aleo asiko fofinaina. Ny zavatra mety maina, ny zavatra mety tsisy fiainana eo amin'ny fiainanao dia tadidio fa eo Andriamanitra. Tsy afa-po mihitsy Andriamanitra raha tsy milamina amin'ny fiainantsika. Tsy afa-po mihitsy Andriamanitra raha tsy velontsika araka ny tokony ho izy. Jereo ilay vavolombelona be da be teo. Tsy afa-po Andriamanitra. Ary Genesis toko 2:7 koa dia mbola manambara rehefa vitan'ilay lehilahy nahazo fofinaina dia mbola tsy afa-po indray Andriamanitra. Mbola misy tsy mety indray. Dia hozy izy hoe tena tsy mety raha irery raha lehilahy fa anaovako vady zaza azy. Misy banga eo amin'ny fiainana. Misy banga eo amin'ny fiainana dia tsy mety. Aleo rangaha fitaina hatramin'ny farany rehefa natao ihany. Amen. Ary zao ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra ilay izy tsy hoe vao hitany hoe nanao ny lanitra sy ny tany izy dia tonga dia ilay vehivavy no miforonina. Azontsika tsaina ve ny zavatra mety nitranga? Samy manana ny eritrerititsika azoko an-tsaina mihitsy. Fa aleo tsy tenenina. Tsy hoe vehivavy ny ratsy sao dia mamely anay vehivavy indray pasteur. Fa ny korotana rehefa tsy Andriamanitra mandamina azy hatramin'ny farany. Misy dingana tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika. Raha nisy ny fahafoanana sy ny tsy fisinendrika
tsy le tonga dia zatra dadiavinao aloha ny ataony, tsy le dadiavinao aloha ny ataony fa zay ampahazoainanao rehefa tonga ianao. Amen. Namboariny aloha ny tontolo rehetra mba hahafahan'ny olombelona manjaka, fa tsy avelany eo anao ianao rery dia inona no ataonao eo? Zavatra raha foana sy tsisy endrika, anao inona ianao? Fa ny Andriamanitra ao mahafantatra izay tokony anaovana anao. Misy procédure atao apetraka Andriamanitra, dia andaontsika anaraka fotsiny izay tiany. Amen. Andao anaraka fotsiny izay tiany. Rehefa ho sisy hoe zao aloha ny atao, le zavatra foana aloha ny amboariko, dia izay aloha. Rehefa avy eo indray ohatra tsy mahazo aina ianao amin'ny fiainanao, dia andaso omeko fofinaina ianao, karakaraiko momba anao. Dia zao zany ny lesona mba menantsika androany, aza maika meno ny banga. Alleloia. Tsy hoe misy fahabangana eo amin'ny fiainanao, tsisy an'izao dia lasa ianao. Hitantsika le tantara le nitenenin Jesosy momba ny divay. Sisy divay vaovao atao anaty siny hoditra tota, zay le izy. Fa raha vao atsofoka anaty siny hoditra tota le divay dia tritra le siny, zay. Dikan'izay Andriamanitra mahalala ny compatible amin'ny fiainanao raha misy fahabangana. Aleo izy no ameno azy, satria izy tsy rehefa mameno dia ataony tanteraka, ataony tonga hatramin'ny farany ary ataony vita tsara. Amen. Iteny ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo dia tonga dia minoanao fa ameno an'ilay banga eo amin'ny fiainanao izy. Amen. Ny olana ane amintsika dia zao hoe rehefa misy banga eo amin'ny fiainana dia ohatra ny ao an-trano zany zao mizatra hitanao hoe banga, dina ny ataonao lasa ianao mivoaka mitady ameno an'ilay banga, nefa ao an-trano le misy an'ilay banga dia anivelany ianao mitady ameno an'ilay banga. Dina ny zavatra mitranga, tsy compatible le anivelany sy le banga hitanao. Every ohatra manao an'ireny izy telo moa zany ny ray zanaka fanamasina manao puzzle zareo, puzzle moa sa puzzle ny fomba filaza azy. Dia manao an'ireny puzzle ireny izy dia mametaka rehefa any amin'ny tsy tokony ho izy no apetaka dia tsy ety mihitsy. Dia izy telo zany miara-manao satria zay moa tia manao an'ireny taloha zay mianakavy kely, dia miara-manao dia ny atao voalohany le eny amin'ny sisiny. Azonareo iny mora hita le eny amin'ny sisiny rehefa le puzzle ngezabe ireny, dia le any amin'ny sisiny mora hita dia reny iny atao voalohany mba tsy hanahirana. Dia zany ny fikarakarany tompo ny fiainanao. Mety karakarainy aloha ny ivelany, fa ny essentiel tsy vita mihitsy raha tsy vita le ao anatiny. Tsy azo atao hoe sary manome endrika Andriamanitra iny raha tsy vita ny ao anatiny. Te hikasika amin'ny fiainanao Andriamanitra, mety misy banga ve? Misaora ny tompo, satria ao anatin'ny fahabangana iny ny afaka miditra izy. Jereva ne Elisabeth ozizy Andriamanitra taminy aza misotro divay an'olo fa aoka mba ho feno fanaly zanaka ao anatinao. Préparena mba ho feno an'Andriamanitra. John mpanao badizy. Ataontsika eo amin'izao vanim-potoana fiomanantsika amin'ny fiavian'ny tompo zao, dia andaontsika tena hitady zay hevitra rehetrarehetra amenona amin'ny fiainantsika Andriamanitra ny ameno azy. Amen. Misy resy lahatra amin'izany ve eto? Tena resy lahatra nareo. Afaka atao ambony be le tanana fa tsy nidona amin'ity. Za rery mba voadona amin'ity. Fa ianao mbola afaka ataonao ambony be ny tananao. Alleloia. Tsara ny Andriamanitsika. Amehezako azy dia hoe ny zavatra ataony dia tena ataony, ary ataony tsara, ary ataony vita hatramin'ny farany. Amen. Iteny Andriamanitra aminao rehefa avy eo tonga dia raiso le izy dia ampamenoy an'io banga zay verinao fa za mbola tsy manambady, za mbola tsy mananasa, za mbola tsy manambola, za mbola tsy tia any vadiko, meny lamosina isakariva, tsy manino ny banga daholo zany. Fa Andriamanitra iteny aminao ameno an'izay banga zay. Tsy hoe ho an'izay tsy manambady dia atsangana eto mivadinao rehefa avy eo. Tsy isy zany fa aza manantena an'izany. Mety izy tampoka tsy fantatra, fa tsy izay aloha aza manantena an'izany. Tsy hoe misy vola eto tonga dia zay tsy manambola rehetra dia omena. Fa ny tenin'Andriamanitra mahasolo ny zavatra rehetra, mahasolo ny banga rehetra. Ataontsika hitsangana misaotra ny tompo ao anatin'izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay satria hiteny aminay ianao.
be da be mety mbola tsy hitanay, mety mbola banky eo amin'ny fiainanay, fa ianao hatramin'ny voalohany dia tsy afa-po raha tsy zavatra perfecta ny hitanao eo amin'ny fiainanay. Ianao nefa mandamina ny zavatra rehetra avy any an-danitra any dia efa mety aminay daholo. Raha hitenanao tompo androany dia mino izay fa fanojo amin'ilay zavatra andrandrainay indray zany. Mankasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy ny voninahitr'Andriamanitra raisantsika ny mpanompony. Alleloia. Ataovy mafimafy le tehaka fa tsy mitenao ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Firy aloha faly fa tratran'ity sabotsy maraina ity indray tsika mianakavy mataovy ambony hoe ny tananao. Za te hizara amintsika zavatra anankiray. Le androany maraina mifoazo anao io, aliko ny fahafatesana ny lalovanao ny alina. Misy olona mifo maraina tsy velona tsony izy na mbola te ho isan'ny miaina androany aza. Fa zao fiainantsika androany maraina zao, adinoa ihany daholo aloha izay vesatra rehetra trenao eo amin'ny fiainana. Ninninona misy, ninninona tsy misy, aza atao sakana tsy hahafahanao misaotra an'Andriamanitra. Miasa mahery eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary misy famindram-po tanteraka mahatonga anao mbola mijoro androany ao fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy fonao manontolo. Tiakasitraka anao izay Andriamanitra androany, misaotra fa le tompony aina dia miaro ny fiainanay isan'andro isan'andro. Betsaka ny zavatra tsy takatry ny sainay, tsy tratry ny vavakay, fa esany famindram-ponao eo amin'ny fiainanay. Mangataka androany eo anatin'izao communion zao Andriamanitra, mba tena tanteraka ny fiombonanay aminao, mba tena ho afa-po ianao ahita olona tena araka ny sitraponao, nanao fanekena taminao ary tehirizinao ao anatin'izany fiombonana zany zay, atanteraka ny antom-pisinay eto ambony tany olona araka ny sitraponao. Mitenena aminay androany, mangetahetanao ny fonay ny fananay ny ao anatinay ray manontolo. Maniry ianao zay Jesosy, ianao ny ilainay mandrakizay. Tsy ny hiadana eto tany, tsy ny ho sambatra sy havaka mihoatra noho ny olona rehetra, fa ny anapatsapanao ao anatin'ny fisinao ho ambony lavitra noho zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay, satria tsapanay. Fa rehefa eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy, ninninona mafy eto amin'ity tany ity atrehan'ny olombelona, mampikiropaka ny olombelona, mampatahotra ny olombelona, ny fahefana amin'ny feny zavatra rehetra mampahary ianao, dia opela tananao mandrakizay. Misy sandrata androany maraina, fa mendrika ianao ny voninahitra mandrakizay. Tsy manisa eloka tanisa ireo tsinikio, fa mijery ny ao am-po toy izay ianao toy izay ianao tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio, fa mijery ny ao am-po toy izay ianao toy izay ianao fa tianao loatra hoe ka maty hoay ianao, fa tianao mihoatra ny zao rehetra izao
Sotrany amin'ny fitiavanao anay Jesosy. Sotrany amin'ny fotoanandroany indray. Sotrany amin'ny teny sy ny fanambarana. Sotrany amin'ny fananganana. Sotra amin'ny fampatsiahivana. Sotra amin'ny fitehirizana. Sotra indrindrindrindra ny amin'ny famonjena. Makasitraka anao zay. Mitenena famihaino anao zay Tompo. Amen. Mahazo toerana Tompo koa. Dao tsika ity tanana mafy be. Ho an'i Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompondray a. Androany a no ny amin'ny teny. Mahafantatrao efa sarobidy ny hoe mbola miteny amiko sy miteny aminao Andriamanitra. Sarobidy be zany. Ho avy ny andro izy ny tenin'Andriamanitra. Angetaheta ohatry ny olona eny ambony ranomasina ny olona. Sady tsy afaka hisotro. Nefa ohatry mitobaka le rano fa tsy afaka hetaheta azy akory satria masira. Aniry teny fahamarinana sy teny fiainana. Sambaritsika raha mbola hoe misitraka teny mpantsiana, teny mpananarana, teny mpananganana. Sambaritsika raha mbola misitraka teny fiainana. Ahafahantsika tena hoe mandroso ho isan'ny olona tena miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa. Tadidio fa so vanim-potoana misy atsika izao no atao hoe vanim-potoanan'ny andro farany. Ary tena akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Raha tonga amina toerana anankiray ianao dia hitady olona. Dia hiteny ilay ao an-trano hoe voalasa vao eo izy. Kivy ianao satria fantatrao fa ho ela izy vao hiverina. Fa raha tonga amina trano anankiray ianao dia izao no lazainy ao an-trano. Efa ela izy no nandeha, velom-panantenany ianao fa hiverina vetivety izy. So vanim-potoana misy atsika izao dia akatoka ny fotoana ma eo ambaravarana an' Jesosy ho tonga apakatra ny fiangonana. Noho izany tiako ny fotom-pisainantsika sy ny fomba fijerintsika tsy ho vary indrina tsony toy ny hoe miandro-papakatra ela be zany fa ankehitriny ny fotoam-piverenany dia akaiky lavitra noho ny fotoana vao ninotsika azy. Noho izany makafiza teny mpanairana sy fantsiana mihoatra lavitra noho ny teny pampaherezana amalian'Andriamanitra anao amin'izay zavatra rehetra mety asoanao eto an-tany. Fa maninona moa izay no mampitodika anao foana amin'izany teny mpamarinana izany? Ny antony satria so zavatra rehetra izao dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny tany sy ny lanitra ho levona. Fa ny teny koa Jesosy tsy levona mandrakizay. Noho izany raha tianao ny aina ao anatin'ny fiainana mitohy miaraka amin'Andriamanitra, ifkiro mihoatra ny teny tsy levona no ny zavatra rehetra mety levona sy andahoanao eto ambony tany. Zavatra ray nirian'i Jesosy dia hanomboka tsika androany maraina. Zavatra ray no irian'i Jesosy. Ny fonao velona ao anaty hetaheta, mametraka lanjan'ny zavatra efa vitany ho anao ho ambony lavitra noho izay ilanao azy. Inona ny zavatra efa vitany ho anao? Nanolotra ny ainy Jesosy, maty ho anao Jesosy, tonga izy hamonjy anao mba hanananao fiainana be dia be sy handovahanao fiainana mandrakizay. Ny mandrakizay anao baraingo no nahatongavany fa tsy ny androany ilanao azy vetivety. Ka raha omenao lanja ny fisiany mandrakizay amin'ny fanekenao hijoro fiainana sy sitrapony dia nanome antoka koa izy fa ninona zavatra rehetra ilainao dia ho tanterahany zany. Ozy izy
raha miray amiko ianareo communion ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Ka androany maraina mamela ao anatin'ny fotoana foizara amintsika ity teny fahamarinana ity nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay tena fihinana. Jaona 4:5-5. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Amin'ny teny hebreo dia hoe lekem. Ny dikan'izay lekem izay dia hoe sakafo ny dikany amin'ny teny hebreo. Ilay tena fihinana. Ohatra, ianao zao misy zavatra tiany lelanao hohanina. Inona zao zavatra tiany lelanao hohanina? Raha notanina zao ianao androany tenana bonbon ohatra. Bonbon azo hohanina fa tsy tena fihinana. Ho antsika malagasy raha mamaritra mahakasika an'izany hoe lekem ny teny hebreo zany baiboly ny tenin'Andriamanitra dia mametraka ilay atao hoe foto-tsakafo. Na hohanina daholo aza ny sakafo rehetra tianao azoazo ny lelanao dia tsy maintsy misy azy vao afa-po ianao. Amin'ny hebreo mofo ny foto-tsakafony. Ohatra indreny le pakopako reny dia raha tsy mihinana indreny izy tsy mahatsiaro voky fa ho anao malagasy vary ny foto-tsakafo. Dikan'izay Jesosy zany manome fanoharana ny tena ny toy ny vary foto-tsakafo, zany hoe tsy mahatsiaro voky ianao raha tsy mihinana azy. Ny fahafampo ao anaty fahavokisana eto amin'ity tany ity dia nankin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahatsapantsika fa ny communion sy fiombonana amin'i Jesosy isika. Tovy amen. Raha mbola misy zany fahatsapana fitsaharana zavatrafa mihoatra noho ny fisian'ny fanatreny eo amin'ny fiainanao dia izay no manambara fa mbola tsy tanteraka ny fiombonanao aminy. Ary zay amin'ity marain'ity ny tiako anazavana amintsika zavatra fohifohy. Mba fantatro hoe fa matetika ny zavatra tianao hohanina tsy tena fihinana. Zavatra tianao hohanina matetika dia zavatra tsy tena fihinana. Misy fotoantsika te hihinana hena ritra maraina, hena ritra atoandro, hena ritra hariva. Nefa tsy ahasoantsika zany satria lelantsika no mibaiko ny ao anatsika hihinana izay zavatra tiantsika. Ny mahasoanao zany tsy voatery ho zavatra tianao fa ny mahasoanao dia ao amin'izay fihevitr'Andriamanitra momba anao. Misy zavatra tian'Andriamanitra iainanao manomboka androany. Ndao ny tsika eritreretra nareo tsy mahita fa zavatra anankiroa reto samy sakafo ilay izy fozaraiko aminao. Sakay zao masika fa rehefa hohanina izy miaraka amin'ny vary sy laoka dia mampazoto homana. Atsangany ny tanan'izay mpihinatsakay fa tena mazoto homana mihitsy raha misy tosika kely na vinaigrety izy. Dia mampazoto homana. Ny sakay zany tsy mety tsara velatsia fa ny sakay tonga dia asehony hoe za masika fa hoany hoe hinanako anao. Fa rehefa zatra mihinana azy ianao dia lasa manosika anao izy amin'ny fanehoan'ny toetra ny hita maso sy ny fanambaran'ny présentation ny tenany hoe zay zahako masika hitanao io dia raha mandray ianao dia masika, raha tsy mandray ianao dia masika. Fa ny siramamy mamy ao ambava fa be tsara velatsia fa mavony diabeta. Raha vao mihinana siramamy be dia be ianao dia mazoto mihinana an'ilay satria tsara ny goany fa ny fiatraikany rehefa avy eo tsy mahasalama anao izy. Noho izany ny fahatsarany fiainanao tsy miankina amin'ny fahatsapanao fa ny fahalalanao mahasoa mihoatra lavitra no mahafinaritra anao. Tsangany an-tana izay mandre. Androany hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy ny fahamarinana ilay tena fihinana dia tsy izy io fa Jesosy le mofinaina sy le tena fiainana eto amin'ny latabatra androany. Tiako fantatrao ry zanak'Andriamanitra fa ianao tsy nasain'Andriamanitra hihinana ny sombony latsaka eo amin'ny latabatra fa ianao nampitoerin'Andriamanitra ho isan'ny nasaina ho eo amin'ny latabatra. Misy fotoana ny teny tamintsika ny sombo-mofo dia avy amin'ny mofo fa ny mofo tsy avy eo amin'ny sombony.
lay tena mofo tsy avy eo amin'ny sombony. Ohatra hoe fanasitranana. Le vehivavy Kananita nitsindroka an'izay latsaka teo amin'ny latabatra, ninana sombo mofo izy. Nefa nandray fanasitranana. Raha Jesosy nametraka amin'ny fanasitranana eo ambony latabatra, tsy mety raha ho an'ny amboa-kely mofon-jaza. Dia le ramatoa tonga dia napatakarana, sombony avy amin'ilay mofo ambony latabatra ny latsaka eo amin'ny latabatra ho an'ilay alika kely. Dia efa zay no atao hoe fanasitranana. Dikan'izay tsy ny fahafenoana izay zavatra lazainao, tsy maintsy eo ambony latabatra rehefa sokajianao toy ny amboa-kely fa tsy maninona hidina eo ambany latabatra fa mofo ihany le sombony, na dia sombony aza, fa tsy ao amin'le sombony no mofo, avy ao amin'ny mofo ny sombony, fa tsy avy ao amin'le sombony no mofo. Ka ianao tsy nampidinin'Andriamanitra ionona amin'ny sombony izay ilana ho azy, fa ianao namenara ny latabatra mba hisitraka amin'ny fahafenony ao anaty communion. Hitanareo, tsy mahafapo an'Andriamanitra mahita ny zanany hoe hisitraka fanasitranana fotsiny tonga avy any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na hitady azy amin'ny zavatra mamaika ilana ho azy. Fa Andriamanitra te haka fotoana eo amin'ny latabatra ampisaintsainanao ao anatina révélation sy fanambarana ny asaribidi ny fiombonanao aminy ho ambony lavitra sy mihoatra noho izay ilana ho azy rehetra. Tezara amintsika androany fa tsy izay goa tadiavinao mampety anao sy tonga lafatra ny fiainanao eo am-bavanao ny takian'Andriamanitra, fa ny anangana anao ao anaty, iombona aminao ao anaty, anana ny fiainany amin'ny alalan'ny fatakarana ao anatinao, ny fisiny ara-piombonana aminy. Ny olana, betsaka ny olona manao an' Jesosy ho bonbon, sakafo mahafinaritra fa tsy manao azy ho tena fihinana. Iny le Jesosy vonjy rano vaky. Rehefa misy mamporotra anao, atsoy Jesosy, bonbon, ho avy izy amaly anao. Zany hoe, tsy Jesosy mitondra fiainana eo amin'le dingana mahafeno fepetra ra-piombonana takiny, atonga azy ho tena hoe bangy anao raha tsy eo izy. Tsy mampaninana, tsisy ninina. Rehefa tonga amin'izay dingan'izay anao dia efa manomboka tanteraka ara-piombonana amin'Andriamanitra. Mety tsara ny kalitao amin'ny fifandraisanao aminy. Raha toa ka tsapanao ny fisiny eo amin'ny fiainanao ho ambony lavitra noho zavatra rehetra, ho ambony lavitra noho zavatra rehetra. Tsy maninona na mbola mety ao anaty ady goavana be azy ianao, fa miangavy ianao, na ao anaty olana ninina mafy ny zavatra treanao, ataovy azy ho antoka fotsiny fa ho atsampokely azy foaziny izy. Ataovy azy ho antoka fa ho fotsiny izy. Ny fisiny ao amin'ny toerana misy anao ane, sy ao atokantranonao sy ao anatinao tsy midika hoe tsy atrika ady ianao, fa ny mahasamy hafa anao amin'ilay olona miatrika mitovy aminao nefa dobo, dia satria manan-kantenaina azy foazina mambavaka ianao eo amin'ny fiainanao manana azy. Ataovy amen. Inona ny olana zanak'olombelona? Inona ny zavatra niesoron'Andriamanitra voalohany sy novahiny rehefa niodina ny olona? Ao amin'ny Genesisy 3:7-10. Genesisy 3:7-10. Za aloha mino androany Jesosy fa tena ho voata amin'ny alalan'ny teny fiainana indray izay androany. Genesisy 3:7-10. Hozy izy Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Adama izy ka niodina tamin'ny Adama, ny atsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandram-piverinao any amin'ny tany, fa ny tany nanalananao fa vovoka ianao ary iverina ho vovoka indray ianao. Voaozy ny Adama hihinana mofo avy amin'ny atsembohany. Dia jereo nakamban'Andriamanitra ny fahafatesany Adama avy amin'ny qualité ny zavatra hohaniny. Qualité. Tsy le zavatra hohanina, fa ny qualité le zavatra hohanina. Inona maritra ny qualité le zavatra hohanina? Azavaiko tsara fa samitsika rehetra miaino. Ny kalitao ny zavatra hohaninao
dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao sy izay efa ranao raha-pitso. Ozy izy Jesosy, ozy izy Andriamanitra tamin'ny Adama. Satria niodina ianao, tsy nankatoy ianao ry Adama, nivadika tampoka ianao ry Adama, dia izao niatsemboa ny tavanao no hinananao mofo, no hinananao hanina. Ary rehefa izay ozy izy, dia ho faty ianao. Nakamban'Andriamanitra ny fahafatesana sy ny fahatsembohan'ny tava hinanana. Ny kalitao amin'ny fihinananao no hamaritra ny efa ranao. Ao tsika, zay ny dikany io teny ao amin'ny Genesis 3:9-10. Inona ny tian'Andriamanitra ambara? Ny tian'Andriamanitra ambara dia tsotra. Manomboka hatrany amin'ny Genesis, mandra-pahatonga ny ao amin'ny testamenta taloha ray manontolo, dia nanondro teo amin'ny Jiosy ny fahatongavan'ny Mesia na mpamonjy hitondra karazana sakafo tsy ao anaty ozona fa avy amin'Andriamanitra. Mangataka fanamasina, sokafo ny masom-pananay, alalànay zava-miafina androany amin'izay fanambarana rehetra omenao. Zany na tonga amin'ny Jiosy, tonga dia nitodika tany amin'ny Jesosy rehefa nanomboka namoky olona tsombo 5,000 izy, niainga avy amin'ny mofo 5 sy azan-dranombroa. Dia ozy izy Jesosy, nametraka Jesosy dia amin'ny révélation amin'ny mofo amin'ny boky Marka, tena niteny Jesosy hoe nampidiry ny tampoka tamin'izy nandehandeha teny ambony rano ilay révélation, tsisy ifaraisany mihitsiny. Izy mandeha eny ambony rano dia ndresaka tamin'ny mpianany, dia ndresaka momba mofo izy. Ndasony ho asehoko anareo izay teny izay. Satria io resaka momba mofo fampiresahany tamin'ny mpianany no manambara sy maneho ary manondro ny maha-Mesia azy. Alleluia. Marka 4:1. Zereo bokony Marka 4:1. Marka 4:1. Ny 9:1 ka hatramin'ny 9:2. Ary niakatra nakeo amin'ny teo an-tsambokely Jesosy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjona izy ireo. Avy nandeha teny ambony rano izy. Ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Ino ny idira amin'ny mofo amin'ny révélation nandehanany teny ambony rano. Ny olona mafy fo zany tsy misokatra amina fanambarana, manondro an Jesosy amin'ny maha-Mesia azy. Zay na tonga ny Jiosy saika tsy afaka ny Jiosy fa nieritreritra ny amin'ny Moïse na Mosesy hoe sao dia Mosesy le Mesia, satria nitondra azy teny an-dalana ka nampihinana azy mofo tany anefitra. Zany hoe ny mofo zany dia anisan'ny kody anankiray manondro ny maha-Mesia an Jesosy. Kody ny mofo. Dia zao ny zavatra misy. Rehefa voaozy ny Adama hihinana ny mofo amin'ny atsembohana, ny vokatra izay dia tsy afaka novelona mandrakizay intsony izy. Ny antony, ny kalitaon'ny hanina izay nohaniny ny vokatry ny fisasarany dia manameloka azy ho faty. Satria rehefa nanaisitra ny fiainany tao amin'ny olona Andriamanitra dia nanova ny kalitaon'ny sakafo ny Andriamanitra. Nanomboka tsy ny famatsiana avy any an-danitra intsony ny aina ny Adama tahaka izay niainany tao Edena fony mbola tsy niodina izy, fa nanomboka ny fisasarany no hahatonga azy hihinana sy hisitraka mba ho faty izy. Zay mahatonga ilay izy hoe ozona. Ka ny mofo hoan'ny olona dia tsy ilay mofo nomen'Andriamanitra azy, fa ilay mofo azony avy amin'ny atsembohan'ny tavany. Ny kalitaon'ny zavatra hoaninao no maharitra ny hoe hoaizy ianao. Lazao amiko no hoaninao dia lazaiko aminao hoe hoaizy ianao. Manomboka mihina ny vokatry ny atsembohana izy, manosika azy ho faty, hiverina ho vovoka. Zay ilay mivakitsika eo amin'ny Genesis 3:9-10 teo. Ianao tsy mijanona eo amin'ny fihinana vokatry ny atsembohanao fa ianao mihinana ny mofo nidina avy tany an-danitra. Tsy izy io fa Jesosy avy any Nazareta.
ka ny fiovampo sy fiainana dia mifatotra amin'ny fandresan-dahatra avy ao anatinao ny amin'ny fisinsosiny tsara rehetra iainanao hoe tsy eo imolotra fotsiny fa renao hoe avy amin'Andriamanitra. Matoa Jesosy tonga mofo tena firana nidina avy tany an-danitra ho anao dia anaisotra anao izy tsy ho isan'ny olona misitraka eto ambonin'ny tany no vokatry ny fisasaranao fa misitraka ny fanomezany ray avy any an-danitra hoaninao ary le tena fihinana avy aminy anesorana anao amin'ny ziokany tany fa ampidirana anao ao amin'ny fanekeny lanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Ahoana misehola izy? Fony mbola tsy niodina ny olona tao Edena dia Andriamanitra namatsy azy vonona ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra ny haniny. Fa vao niodina ny olona dia nasian'Andriamanitra ny sasatra vao mihinana. Inona ny endriky ny fahafatesana ambadiky ny fisasarana vao mihinana? Manomboka tsy mitoky sy mifamatotra amin'Andriamanitra mpanome tsony eo am-pisotrahana fa manomboka miala amin'ny fanomezana amin'Andriamanitra ny fonao fa mifikitra amin'ilay zavatra ny tadiavinao. Satria izay any amin'izay toeran'ny harenao ny toerany fonao. Eo amin'izay ilay fanamboarana tian'Andriamanitra hisarihana ny sainao ao anatina révélation ifandraisanao amin'ilay tena fihinana. Mazavaiko. Tena tsy ampanangatananao fa raisonnement tena faran'izay tsotra le izy fa inoko androany maraina, inoko zao maraina zao fa nokatra ny sainao sy ny fonao alalanao ny fahamarinana mifanaraka amin'izay teny hozarain'Andriamanitra eto. Rehefa tena vokatry ny fisasaranao loatra ny azahoanao hanina dia tafiditra ho azy ao anatinao reto toetra reto ka ihatra ianao manjaitra atody. Ty teny ianao tanareo fa izay daholo le natiora mpahafatesana miafina ambadika le izy. Lasa be fanahinanao satria manano ho avinao. Toetra vokatry ny hatsembohanao no isasarana no nihinananao mofo. Fahatelo, roa toetra tsy mendrika rehetra mitondra fandozana mamaritra ny toetran'ny olona anankiray dia teraka avy ao anaty fanahim-pisasarany tiany azahoana ny zavatra ilainy hifikirana amin'ny zavatra hita maso azahoana tombony amin'ny zavatra mandalo eto amin'ity tany ity. Zay no natonga an'Andriamanitra nampifamatotra eny hoe nampifamatoron'Andriamanitra ny fiverenan'ny Adama ho vovoka amin'ny hanina azony avy amin'ny fisasarany. Satria ny irika afahany dia volomiditra mandrafitra nantoetran'ny olona azy. Nantoetran'ny olona azy voarafitra satana tsara mihitsiny ao anatin'ny opportunité ny sokatra vokatry le ozona nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama. Ahafahan'ny satana miditra tsetra manovana ny karakterany na ny ao anatin'ny ray manontolo hifanaraka amin'ilay objectif tia ny andringana anazy any amin'ny farany satria io ny zavatra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Fihinana. Misy ifandraisany amin'ny fisaranao amin'Andriamanitra vetivety. Ny fihinana misy fiantraikan'ilay izy. Ny fihinananao avy amin'ny fisasaranao. Rehefa miteny aminao azo hoe andao tsika hisotra an'Andriamanitra. Raha miteny zavatra tsotra fotsiny na mifanatitra na amin'ny fanoloran-tena na amin'ny zavatra izay ho amin'ny fantsaka an'Andriamanitra dia miteny aminao hoe aoka ianao hanao an'izany ho ampitiavana dia mora kely ny andotono satana ny sainao satria ianao mahatsiaro fa ny fiainanao tsy dia ten'Andriamanitra loatra mamatsy ianao fa ny finoanao teny mekely an'Andriamanitra ihany ianao satria ianao no ny sasatra fa tsy Andriamanitra akory no nanome. Nefa azadino fa taiza le hery nafahanao namory harena avy ao amin'Andriamanitra. Matoa mbola mihetsika ny tananao, Andriamanitra mbola manetsika an'io fa tsy izay teny hetsika ny tanana akory ny mahetsika. Makanisa any amin'ny hopitaly dia hitanao fa be dia be ny tombony anananao mbola voatahiry ahafahanao miasa sy mitady ary manao ny zavatra rehetra raha oharina amin'izay nanany hafa efa tsy ompela-tanany intsony fa faniriny rehefa mitazana anao izy. Indray mandeha izay namango olona marary dia izao ny zavatra nitranga tonga dia nitomany le rangahy le ho any havako izy. Roa taona azy eny atao tranoko azy
sahirana satria tsy mahitsika eo ambony fandriana izy. Bataina izy rehefa mandeha makany amin'ny toalety. Nandritra ny 2 taona. Leo ny olona satria nahoana tsy mahavita ninina intsony izy fa lasa miankina aman'olona tsy afaka miala eo ambony fandriana fa malemy. Dia nitomany izy mamiangavy mba averin'i Jesosy ny tongotro andeha pastera. Fa sambatra ny nareo mandehandeha io e, arenana io e. Teo atonga saina mivoaka an'ilay toerana hoe ay tokoa moa arenany mbola afahana manao ohatr'izao. Misy zavatra anananao amaivaninao fa mihoatra lavitra no tomba mbidin'izay zavatra hitadiavanao azy. Fa efa nitehiriziny no famindrapony, isôry io masonao mahita io, isôry io tongotrao mihetsika io, isôry io tananao mihetsika io. Tsy maharedeka ao an'Andriamanitra. Mafantatrareo, zany mahatonga an'Andriamanitra ao amin'ny sekoly ny finoana. Rehefa tian'Andriamanitra, rehefa tian'Andriamanitra ho tsara kalitao amin'ny fiombonany zanany aminy, dia mamoaka azy ho any anaty dezera izy. Alefa n'Andriamanitra asesiny ho any amin'ny dezera ianao. Matetika ny fahamainana, ny tsy fisiana, matetika ao anatin'ireny fotoana tena hoe aiza ny alehako, eo Andriamanitra ny tena manakaiky anao. Zany hoe Andriamanitra te hamerina anao ao amin'ilay tontolo ny toe-po miantehitra amin'ny fahamatsiny ho mihoatra lavitra noho ny fahaizanao te hisasatra mba ho vatsiana. Satria rehefa ianao ny miasa mafy ka mametraka ny vokatra isitranao amin'ny atsemboanao, karaktera ny olom-baozina sy ho faty zany. Ampiaisitra sy anala ny toetra tsara tokony anananao ara-piombona amin'Andriamanitra ho amin'ny effort personnel anao, ho amin'ny ezako manokana, sy amin'ny kôkô na ny sainao sy ny fahendrenao manokana. Dia normal be raha voafaritra eo amin'ilay dingan'ny finoana ianao, tsy tena mivelatra loatra mahalala an'Andriamanitra sy manana kalitao-piombonana aminy, satria misy toetra mangidy ao anatinao izay mitondra anao vovoka, mandavo anao any amin'ny fahararahana ary amin'ny modika. Dia hoy izy Jesosy, zany tena fihinana, zany ilay mofo nidina avy tany an-danitra ho anareo, hitondra fiainana ao anatinareo. Inona zavatra tiany Jesosy ho tenenina? Misy zavatra tiany Jesosy ho tenenina ao anatin'izany. Rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao, ny amin'ny tombontsoa ahafahanao manao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na ny fanomponao zany, na ny vavaka izay sandratrao zany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny manodidina anao, na ny famafazana rehetra tokony atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena vokatry ny fo ataonao, dia aza atao eo imolotra fotsiny le izy. Tena tovy ampoly izy hoe resy lahatra ny tompo, inona mono amin'irety fa na amin'ny fiainako azy anao. Zareo ny ireo olona rehetra izay nisongadina tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra fa olona manadino ny tenany avokoa sy ny ainy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Mba hitrereto anie, raha ianao ny teo mitoerany Daniel andeha ho atsipy any andavaky ny liona nefa nadio fo tamin'ny Dariosy mpanjakana anao sy ny pazana azy. Tsara ny toe-po rehefa dininao momba anao, fa misongadina eo imasonao ny asarobidy ny fisin'Andriamanitra. Manatsara communion, ny tsy fifikirana ao amin'ny tany. Tsara position nie Daniel, mpanapaka, mpanjaka ny mpanjaka izy tao Babilôna. Tsy mahazo manetsika ny tany amin'ny mpanjaka raha tsy commande avy any am-bavan'ny Daniel. Tsara position, olona tsara karama, olona manam-boninahitra, ny akena fahefana tao Babilôna. Fa mbola maninona ihany izy mivavaka, fa amin'ny olona zany mpivavaka zany raha te amin'ny tany manitra dia hoe sahirany ireny mahatonga tady an'i Jesosy. Ary zany mahatonga ny sasany menatra nahiditra am-piangonana azy satria mieritreritra fa nivavaka dia natao ny olona sahirana. Tsia antan'io Daniel. Normal be ny dimension an'i Daniel raha nihoatra lavitra no eo amin'ilay dingany hitadiavan'ny hafa azy. Satria ny communion ananan'i Daniel amin'Andriamanitra, tsy Andriamanitra tadiaviny ambaly an'izay ilainy, fa Andriamanitra afaka hamaly azy intervenir ho an'ny hafa. Anelanelana ho an'ny hafa. Nandohalika izy mba hiverina ny fanafana ny Jiosy tsy eo ambany vahoany Babilôna. Mivavaka ao amin'ny firenena izy.
Ary tsy azo sakana zany fisa maraina tandro ariva tsokatra ho an'i Jerosalema foana mety sananana satria izy mbola tao amin'ny testamenta taloha izy teo amin'ny fivavahana no samborana azy ka amin'ny fomba hoana moa ny tserovana azy taraiky farany teo am-pivavahana izy ianao taraiky farany aiza rehefa tsara ny communion sy ny fiomboranao amin'Andriamanitra dia mametraka lanja ianao ny vesatry ny vavaka sy ny fiombonana ho ambony lavitra no fisasarana ninona fisasaranao anadinoana ao an'Andriamanitra tsy hitondra fiainanao anao zany Jesosy rery ny tena fihinana mamatotra ny fiainanao ny fahatsapahanao fa vokatry ny fisasaranao zavatra rehetra fisasaranao aiza vai ny fomba fijery rehefa manomboka anao zavatra ao fanjakana ianao aza mitaraina hamatona mbola misy fitarainana mbola misy mikola kely ihany ho avy aminao fa tsy tena avy aminy mba manova ohatran'ny Paoly ny fahasoavanao no natoy zao tsisy avy amiko tompo fa fahasoavanao vetsika ny mandeha ny fahasoavanao tena vokatry ny fotsika zany tena vokatry ny fotsika fa tsy hoe molotritsika fotsiny no natoy zao tsisy avy amiko tompo fa fahasoavanao halleluja enoiane zanak'Israely zatra fiainam-panandevozana miaina amin'ny fisasarany tany anefitra Andriamanitra tia merina azy amin'ny famatsiana pura avy aminy toy ny tao edena mialohan'ny odiana ny Adama rehefa nandevozana tao ry zareo ninana tamin'izay vokatry ny fisasarany ninana tamin'izay vokatry ny fisasarany teo izy Andriamanitra ho lanindringana any amin'ny toeram-panandevozana ny zanako naniraka Moizy izy amoaka azy voaka zanak'Israely tany amin'ny désert rehefa tany amin'ny désert izy tsisy dadatoa tsona ny nitoy ifikirana ankonana fianakaviana fa zao rivotra hafanana fasika misy any tsisy épicerie any raha sendranona raha hoentina ny vola iondanana fa tsy zavatra azo vidiana fosy izy Andriamanitra aty amin'ny désert miverinao edeninareo rehefa nona izy teo izy ny tenin'Andriamanitra misalama fahavalon'ny fitopolo ny andiny fefatra amby roapolo vary ny anjely no nomena azy atao hoe mana zatra ny tamin'ny fisasarana izy tamin'ny voalohany fa nanomboka niditra tsetr'Andriamanitra nanome azy hanina tsy ny sasarany Andriamanitra zany te hiteny amin'ny zanak'Israely hoe ny tena marina hatrany am-boalohany tsy nataoko hisasatra ny olona fa nataoko hisitraka ny olona ny fisiko amen mety be deaibe zao ny mieritreritra hoe zay zany ametra-pialana fa tsy asa ntsony tsy zay ny tiako atongavana mesa tsara ianao fa aza vely fikitra ny fonao amin'izay vokatry ny asa zay ataonao miombona amin'Andriamanitra atao fantatr'Andriamanitra ty fahamarinany ty hoe ianao io olona anankiray miaina eto an-tany fa olona misaina sy mihevitra ny fanjakany aza vela izy toetra naranaraka anao tsony aorinan'ny androany hoe ianao tena tsisy ohatrany hoe
ohatrany hoe misaina ianao efa be dia be loatra no ataoko an'Andriamanitra. Ohatrany ianao mieritreritra izany hoe tsy tokony no nininao amin'ny fanjakany sony ahako. Za amin'izay zao no tokony ho karakarain'ny tompo. Matoa ianao velonaina manompo eto ambony tany olo ny fanjakana ianao. Tsy hoe mahantra akory Andriamanitra fa mizaha toetra ny fonao Andriamanitra. Navoaka tany anefitra, tonga tany anefitra amin'izay fanan'Andriamanitra n'ilay sakafo atao hoe mana. Samban'izany hoe nina vokatra tsy avy amin'ny fisasarany. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza fa mofony anjely no hanindry zareo ary nanova zavatra be dia be teo amin'ny fiainandry zareo. Ilay singa avy tany an-danitra sy fanomezana avy amin'Andriamanitra satria nanomboka nisy fiainana reto hatramin'ny lambany sy ny kapany vokatra izay zavatra nohaniny. Rehefa omenao lanja ilay fihinana tsy avy amin'ny fisasaranao, izany hoe miaisitra tsy ao anaty ozony ianao fa mifandray amin'ny fiainany ianao. Dia mikalitao amin'ny zavatra hoaninao ny hamaritra ny fomba fiainao. Eritrereto le mana no haniny dia ny akanjony no mitombo, izany hoe ny epitany ala tao amin'ny vatany ilay fiainana fa nahatratratra amin'ny akanjony. Voateraka ny zaza efapolo taona tany anefitra, niarany tombo amin'ilay zaza ilay kosy kely lasa kosy kiloty ngeza be. Azanao ve ilay zavatra mitranga? Ny akanjo ambony tsy mety rovotra satria ny aina. Le izy tsy any amin'ilay fitiavanao sy ny komandinao satria averiko any anefitra tsy misy Gucci, tsisy Louis Vuitton any, tsisy Burberry, Longchamp, Lancel. Tsy fantatry nadolo le marika fantatrao reny. Tsisy an'izany any, tsisy hvkl-cross posahitra. Tsisy an'izany any any États-Unis. Hay, rehetra indray malaza, inona indray moa lamaody tsisy Adidas any. Amin'Andriamanitra ny important aminy, rehefa ao anatinao ny fiainany, dia tsy mitanjaka ianao. Ianao tsy mitanjaka ny important aminy, fa tsy ny qualité ny zavatra novanao. Ilay kapakapa nanaovan'ilay zazatra amin'ny mbola kely iny, nihitatra ilay Scooby-Doo tsy nety loka mihitsy. Nefa mahazoena ilay tompony satria nempitan'ilay fiainana avy any an-danitra, sakafo tsy vokatry ny fisasarany. Zay mahatonga ny lasa hoe wow, nisy fiantraikany. Io tsisy idirany hoe inona ny tranga fa raha mbola nanaiky ry zareo teny an-dalana satria rehefa anao moa ianao dia zomenanao dia hoaninao. Mety tsy tianao ny tsiro mifampapelika ny tiana hoanina fa aza monmonina aloha fa hoany fotsiny fa miara mitombo aminao hatramin'ny kirasy ny akanjo mandrapatonga ny destination finale satria atoky Andriamanitra ilay namoaka anao hitantana anao hatramin'ny farany. Fa indraindray tsy hitanao ilay zavatra efa nataony fa ilay zavatra ilainao manerinao dia lazainao fa tsy miniainanao mihitsy Andriamanitra nefa ianao be dongo ratsy. Masoa an'Andriamanitra ho an'ny olona dia ny fahaizan'ny olona makasitraka azy amin'ny zavatra. Misy zavatra anie zao tsy hitanao tsonona ny tanan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao azy satria misy filana tsy tanteraka tiany devoly amin'ny lina lalana amin'ny fifantohanao hoe ianao zao olona tokony hinana bonbon tianao hohanina. Dia ilay bonbon tsy hitanao mahatonga anao miteny hoe ary Andriamanitra ary aiza. Nefa amin'ny Andriamanitra efa mihazona ny ainao. Andriamanitra efa mijoro ao ambadiky misy zavatra be dia be efa ataon'Andriamanitra Jesosy ohatr'izao mihitsy teo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahanao misitraka zavatra tsara lavitra sy mihoatra noho ilay zavatra ilainao mitady hampahory ianao nefa mbola tsy mitranga eo amin'ny fiainanao. Zavatra tiako ho fantatsika dia zao, tsy ilay fihinana loatra ilay izy fa ilay toe-po ao ambadiky ny fihinanana. Niova ny zavatra rehetra satria tany anefitra izy ireo men'Andriamanitra mofo sy mana no haniny. Ka ny zavatra hohaninao dia hamaritra ny etanao na ny mombanao rehetra. Deutéronomie 7:7. Ny zavatra mitranga ao, miaino ve nareo? Mbola ho toizantsika ve o? Ozy izy ny ten'Andriamanitra dia nampanetry tenanao izy ka namelanao noana dia nanomenao no mana ho aninao izay tsy fantatrao na ny razanao. Ampahafantarany ianao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra loko ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Miangavy ianao aza manamaivana ny zavatra ho aninao
satria ny zavatra renao sy ny zavatra hohaninao no hiteraka finoana sy fanovana eo amin'ny fiainanao. Romanina 10:10, fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ianao tsy mihinana amin'ny vavanao androany maraina fa mihinana amin'ny sofinao. Diky fa izay hoaniko dia hamaritra ny kalitao amin'ny finoko, ary ny finoko dia hamaritra ny kalitao am-piainako sy ny fiombonako amin'Andriamanitra. Ny teny hoaniko dia mampifandray ahy amin'izay zavatra rehetra vohomana ho avy amin'Andriamanitra. Noho izany tsy natao hitady fahagagana, tsy natao hitady fanasitranana, fa mihinana tsara fotsiny dia miaina ao amin'izay nohanina dia mitombo azy. Ny fitafiana larana fahatelo ny kiraro aty aoriana fa ny mana aloha. Vanina singa avy any an-danitra tsy ny sasara ndrely eny an-dalana reraka ao amin'ny mpanjaka voalohany 1:20, ny 9 ka hatramin'ny 9 ny foazin'ny anjely dia nomeny mofo avy any an-danitra. Voaninana niny nandritry ny 70 andro tsy nisotro tsy nihinana fa natanjabelona be mihitsy le retoro na vita ny azakazaka. Olona tsy nihinana nandritry ny 70 andro, iny 70 andro 70 alina nihinana ny mofo indray-mandeha fotsiny. Ka misinga avy any an-danitra men'Andriamanitra fanomezana ambony lavitra noho izay mofo nohan'ny Eli, ambony lavitra noho izay mana tany anefitra no an'ny zanak'Israely. Hozy Jesosy, za ny tena fihinana nofoko ary ndrako ny tena fisotro. Mahita fa raha toka tsy mahafa-po ny toe-pananao, fifikiranao amin'ny anina ranofo, dia anio anovany sakafonao Andriamanitra. Hovain'Andriamanitra ny sakafonao androany. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Jereo fa Satana mampinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny olona tany anefitra. Satana mampinana ny olona vokatry ny atsembohany fa tany anefitra, tany Egypta azafady. Satana nampinana ohatran'ny hoe nanome ny olona vokatry ny atsembohany sy ny fisasarany sy ny fanandevozany tany Egypta, fa tany anefitra Andriamanitra nampinana ny olona sy nanome azy mana avy tany an-danitra. Dia jereo fiantraikan'ilay mana raha oharina tamin'ny fisasarany tany Egypta. Tsisy rofo tany anefitra, tsisy loza tany anefitra. Maty andry zareo naninana an'ilay izy ary, fa nahita tombony na tamin'ny kiraro na tamin'ny akanjo miaina ny dépense. Tsy mivavaka ary zareo tsy tao anaty sujet de prière any akory no hoe tompo omeo kapa izahay, omeo akanjo izahay, fa varindry zareo tapitra ny 70 taona le mbola teny akoditra ny ela tany Egypta, tsisy rovotra na ray ary, dia efa teo vao nagaga hoe ary tao mahagaga le izy nefa vokatry ny fihinana le izy. Ny kalitao ny zavatra renesy ny sofinao ny tahiry ianao mandram-piveriny Jesosy. Reo teny mpiaina mpananganina mitahiry no ilainao, no ny teny mampitodika anao iandrandram-papelika. Rehefa avy eo ihany io papelika iry mifonao io dia ho azonao mianaran'i Jesosy. Tsy papelika voaray ao anatina profesia no ilaina, fa fiombonana communion ao anaty parole na teny ampiorina anao no ilainao. Misy zavatra tsy mila hoentinao mambavaka fa mitranga ho azy eo amin'ny fiainanao. Ary atoato ny olona tena hita ny tanàn'Andriamanitra mihoatra dia izay olona tsara fifandraisana aminy indrindra. Tsy maharety ao an'Andriamanitra. Tia ampahery ny olona mamaky hevitra. Halleluja. Santatrina ny désert lalovanao androany. Fantatra dia zao hoe rehefa Andriamanitra no mampandalo hevitra anao dia tsy tiany ianao amboatra mofo anao, fa izy ny tia matsy boulangerie céleste no hiasa anome anao ny zavatra rehetra. Naiza misy anao ka dia inona désert lalovanao dia ilay mpamatsy manany ahitanao ary izy hiditra sehatra masy anao amin'ny fomba mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny hevitr'Andriamanitra ny olony dia tsy diso anjara sakafo sazy zany, satria mana avy any ambony ary Andriamanitra naniraka anjely izarany izany ho an'ny olona tany anefitra izay miaina tao anaty fahamainana. Andriamanitra miasa ny fomba tsy takatry ny saina mamatsy ny olony amin'ny sakafony. Zao no tiako ho fantatrao anefa. Tsangany ny tanàna izay miaina. Andriamanitra efa fantany ianao dia omeny anina. Fa Andriamanitra efa mikajy miloha fotoana nomezany ianao ameno ny fepetra rehetra amin'io sakafo hohaninao io, atonga anao atanjaka sy ho salama ary tsy ho reraka mihitsy. Zao anefa
Hainao ity mahatonga ny olona tsy misitraka ny fitehirizan'Andriamanitra ny soa rehetra voaray taminy dia satria ao amin'Andriamanitra ihany no hitehirizana ny fanomezany. Averiko, ao amin'Andriamanitra ihany no hitehirizana ny fanomezany. Ahoana ny fipetraka izany? Nanao ny fiara-ny fanekena Andriamanitra, nasiany mana tao, nasiany tena tao, nasiany ny boky ny didy tao anatin'ny fiara-ny fanekena. Dia zao ny zavatra mitranga. Eo amboniny misy ny sarin'ny seza fiandrianana sy elatra kerobima manambara ny grâce na ny fahasoavana. Dia ny zavatra mahavariana dia zao, ao amin'ny Exode 16, ny boky ny Exodosy, toko 4:20, misy tantara somary mahavariana kely manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:4. Inona? Ary Mosesy tamin'ny aza misy mamela sesy ho tramaraina, kanefa tsy mba nanaraka ny teny Mosesy izy fa namela sesy ho tramaraina ny amana zany. Ny olona sasany dia niterak'olotra le mana ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. 5:20. Ary nanangona manisa maraina ny olona dia samy arak'izay ny fihinany avy, ary noho ny mafana ny andro dia levony ireny. Ary noho tamin'ny andro fahaenina dia nanangona avy sasaka noho ny isan'andro ny olona, dia indroany vata omera ho an'ny isan'ny olona avy dia avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'ny Mosesy. Ary Mosesy izao no lazain'i Jehovah rapitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehovah, ko manendasa izay endasinareo ary mandro izay andrahonareo, ary izay sisa rehetra dia avelao anareo ho tehiriziny ho tramaraina. Tena melo izany ho tramaraina izy arak'izay nandidin'i Mosesy azy, ary tsy mba maimbo na miterak'olotra ireny. Dia amin'ny 7:30 indray, ina zavatra mitranga amin'ny 7:30 zao voasoratra ao. Ary Mosesy tamin'ny Arona maka vilany ka asio mana eran'ny vata omera eo anatiny, dia apetrao eo anatrehan'i Jehovah mba ho tehirizina hatramin'ny taranaka fara-mandimby. Manandroany sy mba rariva rehefa tsy natao ho tehirizina. Fa rehefa niteny Andriamanitra hoe fitsarana rapitso, fa manendasa dia hoanina rapitso, tsy simba indray, fa tonga dia tody rapitso dia azo hoanina mitovy amin'ilay omaly any. Dia rehefa niteny indray Andriamanitra hoe ampidiro anatin'ny fiara-ny fanekena eo fanatrehana zany, satria symbole ny présence ny fiara-ny fanekena, dia rehefa niditra tao dia tsy simba mihitsy. Ditanareo, le mana zany tsy azonao atao amin'izay tianao anaovana azy, fa voatahiry ao amin'ny atmosferan'Andriamanitra, ao amin'ny tontolo ny tehirizana azy, satria fanomezana avy aminy. Ianao zao kristianina io, nanolo tena ho an'i Jesosy, anao a Jesosy io, dia ianao mihinana ny tena fihinana, dia lasa aina ray sy fiainana ray amin'i Jesosy, zany hoe misy singa avy any an-danitra ao anatinao. Manana an Jesosy ianao. Io fiainanao io zany tsy azonao hoentina amin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa tsy miantoka anao any amin'izay hitondranao azy Andriamanitra, fa mitahiry anao any amin'izay hitondrany ianao. Masina fipetraky satria ny zavatra mitranga eto dia tsotra. Aza mitahiry ny fanomezan'Andriamanitra ivelan'ny fanatrehany. Ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra dia voatahiry eo amin'ny atmosferan'ny lanitra avokoa sy ny tontolony. Simba io rehefa tsy ao ny tehirizana ho azy. Rehefa alaina ny manaka tao anatin'ny arsa na ny fiara-ny fanekena, dia voatahiry satria tao ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'izany. Tsy nety simba le mana, mbola any zany zao mbola misy mana any fa tsy hitantsika. Dia problemanao mangatakasa amin'Andriamanitra ianao, miao asa Andriamanitra, mora simba le asa, le ankonana, vola, fanompona, satria tehirizinao ivelan'ny fanatrehany. Miverena ianao ho fanatrehan'Andriamanitra. Hoetao mombanao ray manontolo voalohany aloha, tsy ny asanao ihany fa ianao mihitsiny, mba hisy fiarovana tsara eo amin'ny fiainanao. Satana dia hamotika anao, fa zao mitoera eo amin'ny fanatrehany fotsiny, misafidiana ny anao ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny. Teteny aminao fa raha vao manao ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny ianao,
verhevitra nkajiny devoly amin'izay programa tiany amin'ny tenanao satria eo amin'ny toerana misy ny fanatrehany misy fahavokisam-pifaliana eo koa ny fahafinaretana mandraka eo ny tsara indrindra tokony toerana ary eo ny toerany tsy fahaloavana ataovy amen. Ny antony faharoa tsy mahalony mana satria ilaina ho amin'ny vavolombelona témoignage ho an'ny taranaka. Raha tsy mbola feno fepetra ijoroantsika vavolombelona ho an'i Jesosy dia tsy misy fitehirizana fa tratry ny fahalovantsika. Voatahiry ianao sy ny mombanao rehetra rehefa tonga vavolombelona marina ianao. Izany hoe ny conservation na ny fitehirizana anao tanteraka dia ny fanekenao hijoro vavolombelona any amin'ny toeram-piasanao, ao amin'ny ankonanao, eo amin'ny andraikitra izay omen'Andriamanitra anao ny hijoro vavolombelona hoe misy kristianina any. Ary zany izy fa mialany. Amen. Zany no hitehirizana ny manatsy olo miteny arona maina aza mamokatra rehefa tonga teo fanatrehany nomeri 7:7 nangona dolo ny tena rehetra rehefa tonga teo fanatrehany neny arona rery no mitsiry nefa efa maina ka ozy izy ny ten'Andriamanitra zay tahinao Jehovah dia voata mandrakizay. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia mahatonga anao voasary ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy manome antoka anao hoe fiainana vetivety izy fa fiainana mandrakizay. Rehefa mandray ny famanginy ianao eo amin'ny fiainanao dia omeny anao ny fiainana mandrakizay. Zavatra iray no manome anao fiainana dia ny mofinaina izay tonga nidina avy tany an-danitra. Misaotra ny Tompo ny amin'ny fianakaviana ny zavatra tsara rehetra izay omen'Andriamanitra anao, ny fanompona ny ministeranao, ny andraikitro sy ny asa mandraranao, fa ny olona tsy afaka ny andray hafa tsy izay avy amin'ny ray ihany, tena avy amin'ny Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, saingy hafa mihitsy ilay Andriamanitra nidina tonga nofo hofirana amin'ny latabatra ho aso anao androany, ilay tena fihinana. Tao hoe tena nefa ianao azo fa tsy ny azo rehetra no manana fiainana fa tokana ihany atao hoe azo naina. Ireo rehetra ireo nefa dia Andriamanitra nahary azy. Ny fisandratana, ny fitahiana, ny fanomezam-pahasoavana, ny fahefana amin'ny ara-panahy, ny hery, ny tanjaka samy avy amin'Andriamanitra ireo fa tsy manome anao fiainana ireo. Zavatra anankiray ihany no manome anao fiainana. Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy irery ihany. Tao amin'ny fiaran'ny fanekena nisy Torah na ny boky dimy Mosesy. Tao amin'ny fiaran'ny fanekena nisy teany Arona. Tao nisy somana. Ny tena manambara fitsarana. Ny Torah manambara ny lalàna. Ny mana manambara profesia. Fa rehefa tsy manaiky Torah ianao dia voakapoky ny tena. Ireo ambony izany rehetrarehetra izany dia ny trône de grâce izay manarona azy rehetra. Tsy eo akaikin'ireo fa eo ambonin'izy rehetra. Ka ny grâce na ny fahasoavana dia eo ambony lalàna sy ny mpaminany ary ny fitsarana. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny lalàna dia nomena ny Mosesy fa ny fahasoavana kosa dia avy amin'ny Jesosy Kristy. Dikan'izay ny fahasoavana tsy hoe manome avy amin'ny Jesosy fa tonga avy amin'ny Jesosy satria Jesosy ny fahasoavana. Miresaka ny amin'ny mpamonjinao androany sy ny tomponao ary ny Andriamanitrao. Matany any efitra ihany izay ninana ny mana mandra-pahatonga ny mpamonjy tonga nofo. Alleluia. Avy tao Bethléem. Bethléem ny dikany dia hoe la maison du pain. Ny dikany Bethléem izay misy ny trano mofo. Ka ny mofo rehetra dia tsy maintsy mivoaka avy ao amin'ny boulangerie daholo. Ka raha izy ny mofonaina dia tsy maintsy eo amin'ny trano mofo izy no mivoaka. Boulangerie atao hoe Bethléem izy niteraka. Tao zany maternité namoaka azy. Tsy afaka no teraka tao Nazareta izy fa tsy maintsy tao Bethléem. Niainga avy amin'ny taranaky Josefa izay taranaky Davida natsangany tsy zaza niteraka fa mofo nidina hozy izy ny ten'Andriamanitra. Jesosy midina sy eto androany tao Bethléem izy niteraka fa eto izy tsy tamaso miaraka amintsika fa amin'izao fotoana izao izy eo kavanany ray mijery antsika sy mivavaka ho antsika ary eo anatinao ny fanahy izay nirahany. Tany an-tranon'omby izy satria zanak'ondro koa. Vao tonga Jesosy dia jereo fa nampitombo mofo izy. Normal satria mofo izy. Fa amin'ny jiosy tsy normal satria sambany amin'ny jiosy ninana mofo tsy vokatry ny fisasarany iray na tsy ary tany anefitra izy.
hatramin'izay jiosy tena tamin'ny atsemboany na voakejany romanina dia nanomboka nisy signe hitany ohatry no avy zany libération zany ho afaka tsika satria mihinana mofo tsy ny sasarana. Famantarana ho an'ny jiosy zany io mofo tsy ny sasarana io, araka ny jaona toko 5:20 vakio. Mahatsiaro ny tantarany razany tany anefitra ny jiosy hoe ny razanareo nihinana ny mofo nefa maty any. Nitady fahagagana mpitombo mofo ny jiosy aneonao mari-pamantarana fisehon'ny Mesia. Saiky nino ihany ny jiosy nahitan'i Jesosy nanao an'izany. Lasa adiny ny demoniaka daholo na ny devolony aza, ny mararina na adiny ny aretina, ny ilaindreo fampitomboana mofo satria sambana izy nahita endriky ny mofo tsy ny sasarana mba hohanina. Mihoatra noho ny mirakla teto ny fahitan'ny jiosy an'i Jesosy nanao famantarana ampitombo mofo. Ary zany mahatonga ny marika toko 4:9 mivakitsika teo ka hatramin'ny 2:20 hoe mbola adiny ny azo namaiky azy nahita an'ilay mirakla nandeha teny ambonin'ny rano. Fosy izy eo marika toko 4 mivakitsika teo ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 ary niakatra tao an-tsambokely Jesosy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjondreo ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Zany hoe raha vao mafy ny fo zany ny révélation rehetra avy amin'ireo karazam-panehoan'Andriamanitra mirakla tsy takatry ny saina dia sombotsombony fa miafina ao ambadiky ny fatakarano ny révélation natongavanao mofo eo amin'ny latabatra ho tonga fihinana anananao fiombonana aminy. Tehiteny Jesosy fa ny kalitao en communion dia ambony lavitra no ny kalitao anany qualité de miracle ilanao azy. Rehefa ianao tsy jamba ny favarim-bariany amin'ny zavatra mahagaga nataony fa mandroso amin'ny fahalalana ny mahamofinaina azy dia andeha lavitra ianao miaraka aminy. Ny révélation lalina sy mampijoro atsika dia amin'ny communion mamofinaina an'i Jesosy Kristy avokoa. Mandeha ambony rano tsy zava-dehibe satria ara-panahy fa ny manofo azy. Amen. Azadino miracle du pain. Azavariana mahita azy mandeha ny ambony rano fa izy mofinaina. Amen. Rehefa tsy fantatrao ny zava miafy ny mamofinaina an'i Jesosy dia tonga ny fitaky ny devoly anenao mofo fitaka. Jesosy ane tany anefitra nona izy dia tonga mipaka fanany tondra vato avadika io mofo. Satana tsy manana mofo menanao fa vato no menanao dia nona sy mamadika azy ho tonga mofo. Ataony eo an-tsainao eo ilay izy. Nefa rehefa kekerinao izy dia tapaka difinao satria tsy niova akory. Tokony mofo no meny an'i Jesosy fa tsy vato. Zay no tonga an'i Jesosy nilaza nareo na dia ratsy aza mahay manome zava-tsoa ny zanakareo. Maika fandrainareo izay ny an-danitra tsy hanome zava-tsoany izay mangataka aminy. Fa izy aminareo na dia ratsy aza no angatahany zanany mofo dia hanome azy vato. Tena tonga dia ilay tany anefitra ny azoko an-tsaina. Ary izy no hanome azy angatahany zanany mena azan-dranoka hanome azy mena rano. Ho Jesosy, ny fizarako mofo tany anefitra dia mariky ny fitiavako sy anehoako fa zanako. Tiako vonjena ny jiosy izay nanatrika. Noho izany latabatra natao an'ny zanaka fa tsy natao ho an'izay mpitady fahagagana ao anaty hanohanana. Ho Jesosy, ny olona tsy hoe ny mofo ihany ny mahavelona azy fa ny teny rehetra izay lokon'ny vavako. Image ny tenin'Andriamanitra hohanintsika, raisitsika, iainantsika ny latabatra. Ho Jesosy, zaho mofinaina. Tsy ilay mofo nalaiko sy nampitomboako akory. Ilay hitanareo fa navoky anareo mbola nisy ambony 12 sobiky. Fa ilay tena nidina avy tany an-danitra ho fihinana. Teto amin'izay nanomboka tsy azo ny jiosy intsony ilay nilazainy satria ny jiosy mitady mofo hohanina fa tsy izy ilaza fa zany mofo tena fihinana. Ozy izy ny jiosy sasany. Zay zany considérena ho cannibale. Ihinan'olona. Nanomboka teo mihoatra ny révélation zarain'i Jesosy amin'izay. Le taloha zakany zareo ihany fa teto maro ny hemotra na ny mpianany azy. Hatreo amin'ny hoe mpamela helika izy zaka ihany. Ny hoe ery miatrikota kosa sarotra misasany le izy fa mbola mety zaka ihany hoe tonga izy amindra fo amela helika moa. Tsy ilay révélation hoe mitany asanao intsony fa le mpaniraka goaika mbola zaka ny jiosy ihany. Fa ndrehetra ilainao amin'izay nanomboka hoe Jesosy ny lasa fihinana nanomboka ny teny zareo izy ny zakany zany. Tsy zavatra mampahoro-tadiavinao io akory mapety anao fa ny fisika ao fiainanao Jesosy. Zay rehetra tadiavinao io dia mitondra fiainanao anao fa ny tena fiainanao anao dia ny mofinaina
tsy nidina fitany an-danitra ho anao. Hoy izy tamin'ilay vehivavy Samaritana, Jona 2:17-17 vakeo. Mila mandroso ny fahafenontsika. Izy ny ranonaina. Vady, ankonana, asa, trano, tsy ao ny fiainana. Jesosy Kristy avy any Nazareta ny tena fiainana ho anao. Raha iso izy, tsy misy fiainana ao amin'ny promotion sy vola. Tsy le zavatra tediavinao itsara io, izay no tian'Andriamanitra ho tenenina. Raha mpanan-kareny be ianao, aza mitsahatra ao anaty vola be, fa mitsara ao amin'ny Jesosy be. Tovy amen. Raha tsisy nininina ianao, aza mifikitra amin'ny arena ka tonga anao kahihitra tena hoe sao dia misy vody-andro merika tampoka. Fisainan'ny olona mety maty iveriny ho vovoka izany tsy normal, satria efa misaina sy mikady sady ianao nialanao mialoha amin'ny fotoana. Alleloia. Tonga ny Mesia, lalina ny resaka ny fanaovany taminao. Tenjereo ilay vehivavy vovontsy tamin'ny fahotana izy rehefa nisotro ny ranonaina avy amin'ny Jesosy. Tsy fantatro ny révélation omaly fandroany izy mofinaina. Tsy hoe jiosy izy na profeta izy fa Mesia izy. Misy manontany, Jesosy eny razam-bazaha fotsotry sa maintototra tra mavototra sa mena hoditra. Fa tiako fantatra hoe izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Inona ny lokon'ny lalana? Fotsy sa mainty sa mavo sa mena. Ary ny lokon'ny fahamarinana iainan'ny olona maneran-tany. Lokon'ny fiainana ohatrany tsy hitako noho izany aza raisiny izy amin'izay fanekenana tongava nonofo, fa raiso izy amin'ny mahazanak'Andriamanitra mitondra fiainana ho anao azy. Le vehivavy ny hevitra fa rano no ilainy, fa Jesosy nanokatra masona vehivavy fanafahana amin'ny enatra sy faharatsiana no ilainy, dia tonga Jesosy nanafaka azy. Petera niankina tamin'ny vola serena saky miditra ny tempoly, mipangataka, omeny vola fotsy na omeny volamena. Fa tamin'ny fotoana nahatapaka azy fo mivoaka amin'ny fiainana, satria tsy nitoky tamin'ny vola izy fa nitoky tamin'ny anaran'i Jesosy izy. Tsy manam-bola fotsy na volamena omenanao fa zay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mitsangatsangana, tonga dia nitsangatsangana lemalemy. Sofa tsisy vola, sofa tapaka, sofa dezera. Fa raha tsy izany tsy mivoaka mana anangana malemy tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Tonga amin'ny fiainana. Noho izany tsika tsy natao hitanondrika ao anaty fahatapahana ry tapaka sy namana, fa natao hiomana ao anaty fahavokisana eo amin'ny latabatra ara-piombonana ry tsy tapaka sy namana. Izany mahatonga ny olona te hanota mba hazo vola, te hiada ny eto an-tany, mandainga misoloky, miala amin'Andriamanitra amin'ny fo, mametsifetsy, teaneo ny devoly, fa ao amin'ny volany misy fiainana ary volany teny ilainao, fa tsy Jesosy zany. Izay misotro amin'ny rano eto an-tany hozy Jesosy mbola angetaeta ihany, dia ndana tokoa jereo ry zalahy reny, fa tsy mety afa-po. Manana 10 millions te hanana 20 milliards. Dia raha pitso nefa ny amin'io arakaraka ny tombony vola ny vidiana ny voatabia masiso. Tsy miaina, tsy izy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Satria Jesosy niteny tamin'ilay vehivavy, zay misotro amin'ity po ity mbola angetaeta ihany, fa zay misotro amin'ny rano zay omeko tsy angetaeta na nono ntsony mandrakizay. Jesosy manana vision éternelle, manana fahitana mandrakizay izy. Mihoatra lavitra ny mampangetaeta tsy mety ampisahatra anao io. Mihobona re amin'ny Jesosy Jauna 6:49. Za le mofo midina avy tany an-danitra ho Jesosy. Ndao tsika hiverina amin'ny Jesosy. Raiso ilay mofinainana io mba tsy homana, mbola hampanono anao nefa hafaty anao tany anefitra, fa ilay antoka ny mandrakizay anao. Eny hatramin'ny fanovana n'ity mety loha ity hitafiny tsy fahalovana azy. Io désir lalovanao io, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Matoa mbola mangetaeta ianao, dia mbola misy zavatra hafa zany mibahana eo amin'ny fiainanao ankoatra ny fisiny. Fa raha tena izy marina ny ao anatinao, raha eto ianao miala miaraka amin'ny Jesosy ny fahafenony, tiako hiteny aminao androany, hafa mihitsy ny fiainanao miaraka aminy. Amin'ity anio ity, raha tsapanao fa tafasaraka taminy ianao, mitsangana amin'ny toerana misy ianao.
raha renao fa tafasaraka tamin'i Jesosy ianao, misy zavatra tokony niombonanao taminy sy nametranao azy ho ilay mofinaina. Izy ny tena fihinana, izy ny tena fisotrony-drany. Miangavy ianao amin'izao ora sy minitra sekondy izao, miangavy a sakafo mifonao dia mitenena amin'Andriamanitra. Ay ve zany Andriamanitra ny fahamarinana mikasika momba ny fiainany? Tena diso a. Atsangany ny tanan'izay olona nahatsapa hoe tao anatin'ny révélation androany dia niteny tamin'ny Andriamanitra. Aloha tsika tsy tsara velatsia fa tena marina tenenina hoe tena niteny taminao Andriamanitra, tena renao mihitsy hoe ianao mivatana an'ilay teny. Dia mba ataovy ohatr'izao hoe raha ianao ilay olona tena mbola mifikitra tsara ao anatin'ilay fisasaran'ny herinao reny dia mihazona ny toetranao sy ny toe-ponao, nefa hitondranao vovoka ilay izy noho izay fitiava, tena fitiava. Atsangany tanao mbola inonao mihitsy hoe zay ka iny natonga mahihatra, zay ka iny natonga ohatr'izao. Ataovy ohatr'izao tsara ny tanan'izay mandre, tanao fa tsika rehetra. Eto Jesosy, izy ny tena fihinana. Anovan'ny fonao izy, tsy ny teny izy aza miasa tsony, fa aza mifikitra amin'ny vokatra izy azonao. Ilay mpanan-karena tsara fanany tena olo marina, tsy nisoloky olona fa tena niasa tamin'ny fony izy. Fa voafatotry ny arena amin'ny fony dia tsy afaka nanaraka an'i Jesosy izy. Tsy hoe fa valony areny Jesosy. Nisy mpanan-karena mpianatry ny tompo Josefa avy any Arimatia, mpanan-karena be izy, nanana fahasananampin-dramina ny tompo izy. Fa tsy hoe nroasin'i Jesosy izy zay tsy miara-miasa amin'ny mpanan-karena. Tsy ny arenanao ny fahavalony, fa ny fovofatotry ny arena tena tsy tiany. Zay no natonga gaga hoe ha, Petera ve tapaka, Jaunina koa tsy mba nisy nomena an'ilay malemy teo mbavadiny sa. Tena mitsotra aminao a, fa mety ho tapaka sy namantsika raha nita maso misy fotoana, ary tsy mba hitenenako hoe matetika aza, fa tsy hita sotry eny amin'ny endritsika mihitsy ny hoe tapaka sy namantsika satria namana tsara amin'i Jesosy tsika. Amen. Mandeha fiaina fa zao mahavariana, tsy renao ny fiantraikan'izany rehefa ao anatinao ny fahafenony. Rehefa ao anatinao ny fahafenony tsy renao ny fiantraikan'izany. Fa ozy izy Petera, fa inona foana satria zatra manome zay koa mahatsara an'ilay fo tia mizara. Rehefa ianao tia mizara dia lasa misaina zay hanomezana foana ianao. Ary ao anatin'ny fisainanao an'ilay hanomezana ny nanao fahatsapana, fa ilay tena fiainana tsy miankina amin'ilay nisasarana mety ho ritra. Fa amin'ilay loharano tsy mety ritra, fa afaka hanome mihoatra noho izay tadiaviny hafa amin'ny alalan'ny fahatsapanao ny fisiny ao anatinao. Oh! Eno ty famarinana ty, ozy izy Petera nandeha. Ay, tsisy ako. Jaunina, sao dia misy kely any. Tsisy. Dia ozy izy tamin'ilay malema. Ay, adiniko. Tompo, tena adiniko. Fa izy tsy fisiny fanomezako izao. Tianao hananako fahatsapana ny lehibe ny fisinao, atao anatiko ataoko fanomezana ho an'ny hafa. Dia zay raha ao mampitodika any an-danitra. Tsy manana volamena na volafotsy homenanao aho, fa manan-javatra androany atsory ny tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana mihoatra lavitra n'olona tokony angatahany iverenany raha-pitso tadiaviny ilay fanomezana nomena azy, satria nifototra tsara indrindra na ahafahan'ilay malemy andeha hiasa fa tsy angataka eo tsony. Nondraisiny tamin'ny Petera rehefa tafapetraka ny anaran'i Jesosy. Misy tia andeha lavitra veto, misy tia andeha lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Jereo masony akaikinao, meo lanja metra noho ny fivelomanao io Jesosy hoe. Tena tsy teny fotsiny zany hoe fa tena fahamarinana zany. Jereo masony zavatra vitan'i Jesosy aminao hoe dia ambony lavitra no zavatra vitany vola tadiavinao tsy azo. Fa maninona ianao misasatra hoe nefa misy fotoana tsy mahazo akory mitady azy. Dia jereo tsara masony raha voly io resako hoe fa maninona ianao malaina rehefa misy zavatra tadiavinao amin'Andriamanitra mbola tsy avinao nandeha hivavaka hoe. Rehefa samy tsy azo ihany hoe
aleoko atongotra Jesosy satria atongotra Jesosy hoe misy fiainana mihoatra no vola, le tena arena mihoatra no ny arena, fiainana mandrakizay, fahatsarana miampy fahatsarana. Raha resy laty ianao tsy afaka miteka miorakora mafy an'Andriamanitra. Halleluja! Jesosy androany zay mitodika manatrika ny azo fijalianao. Matsapy zay Jesosy hoe misy fotoana zay teo kristianina tena mendrika fa voageza amin'ny fanahina vokatry ny saintsainina fa ny fisasaranay mampijoro anay ampambeferina ny fanjakanao na fona hitolotra anatin'ny mivavaka. Misy fotoana zay tena tsapanay fa tsy libra tsara fa voageza amin'ny Genesis toko 13 fa sy 2010 miainao anaty ozina nefa efa tonga ianao ilibere anay. Ndry mifonao hoe nafonao ny ainao amonjenanay, tsy nahoanao tsony, tsy mba nijery zay tombono anao ianao teto ambonin'ny tany fa nitombono anay ny nahafatesanao. Rehefa mandinika ny zadraka sy miasaka sy bedina go olombelona ohatranay mbola tsy nanay famonjena akory, sary olona volamena tsy niankofana ny nanimpazana azy any anaty lafora fa alona fo ny ainy no ny fijoroana ny aminao. Misy mpino ve androany afaka hijoro tahaka an'izy ireo eo anatrehany finoana sy ny fatokiny ianao. Fa androany Jesosy fony mifona satria ay tena tsy hanamaivana anay ara-piombonana aminao mivesatra zao tontolo zao zay miazona anay, tsy afany manondroso amin'ilay programa ilanao anay ndretra zay rehetra. Mifona Jesosy, teneny Jesosy hoe iombona aminao manomboka androany, meko anao ny voalohany indrindra ataopoko, verina amin'ny fitiavana voalohany. Jesosy mino androany fa tolokinao sy sentinao ary mifandrinao iaina fiovany dia hiasa ao anatinao izy. Ny fanenenanao fotsiny ny ilainy fa tsy anao mitanisany elokao eo anatrehany. Iova Jesosy, tena androso na zavatra tsisy dikany meko lanja mihoatra anao ny fanjakanao androany Jesosy. Raha iso ny fanoloran-tenako fa Jesosy tompo tany ny alina zay namadiana azy dia randray mofo izy rehefa nisaotra izy dia nivakiny mofo dia ozy izy hoe ty ny tenako zay vakina ho anareo, zao natao ho fahatsiarovana misora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka ozy izy hoe ty ny rano fanekena vavao sady mandrakizay izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka nao vinanao vinareo mihinana mitony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny mahafatesako mandra-piaviko. Misora azy. Misaotra Jesosy fa nofotro sy ndranao zay nohaninay dia manambara sy maneho ao anatinay fiombona sy fiainana vaovao indray. Mihinana ny mofo sy ny kapoaka zay tsy ny sasaranay fa nidina avy tany an-danitra. Matsiaro ny teninao zay sy ny communion ary ny fiombonana aminao. Mahiray tanteraka anay aminao satria Andriamanitra ianao sady tomponay. Sotra ray fizao ny tanteraka dia ny sitraponao reny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Nao tsika ity-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Ieno ny filazantsika dia verina anaty fiankofana sy fiderana aorian'izay ary vavaka.
Alléluia. 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 Aza velisa anakana ny vavanao tsy teny sy anambarany voninahitr'Andriamanitra. Natateraka ny fanatritsika dia ao anatin'izany dia ho ataontsika ny filazana. Talohantsika hitehaka ho an'i Jesosy ny afahafahantsika mbola nandray ny teny meo voninahitra izy. Amen. Aza tonona ny fotoanantsika isaky ny herinandro latsinainy, ny talata ary ny alarobia dia misy sekolontsika ao amin'ny deuxième étage super U Analakely. Latsinainy sekoly fahamana olana, talata sekoly fanasitranana, ny alarobia sekoly fitahimpana sy fanambinan-toetra ary sekoly tokantrano. Efa nambara teto foana ary efa nampitaina fa mandritra ty volana oktobra ty tsika dia eto ambaranjana. Isika rehetra zao samy efa mahita le toerana. Alleluia. Matoa ianao tonga eto dia mahita le toerana ianao. Any fa zao ho an'ireo izay tsy mahita le toerana dia isy ny filazana iny amin'ny Facebook sy ohatran'izany. Ho antsika ihany koa izay mety misy manontany antsika dia atoroy azy ampitiavana mihitsy, atoroy en couleur mihitsy ny lalana rehetra mba ahafahany tsy ho diso lalana va tonga soa mantsara ty. Amen. Fantatsika ihany koa nambara omaly fa hiatrika croisade tsika any Majunga. Asitehaka ho an'i Jesosy aloha. Aza tonotsika fa tombony be ho antsika rehefa irahan'Andriamanitra tsika. Satria matoa ianao irahana dia manana fatokinanao Andriamanitra hoe havita soamantsara ny asa izay hampanaovina antsika tsiraray avy. Manana fotoantsika ahafahantsika miomana, ambavaka. Ahafahantsika mahavita soamantsara izay tanjon'Andriamanitra. Matoa misy fotoana io dia misy programan'Andriamanitra tiany ho tanteraka eo. Tsara ny manamafy eto rehefa namafisina foana hatramin'izay fa tsy vakansa ireny fotoana ireny. Alléluia. Tsy fitsidiam-pianakaviana ireny fotoana ireny. Alléluia. Fa fitoriana filazantsara ifamatorantsika amin'Andriamanitra mihoatra hatrany. Izany ny daty dia tahaka an'izao. Manomboka tsika ny 17 ny volana oktobra sy ny 1 ny volana oktobra dia fotoana izay ho an'ny fitoriana ny séminaire pastoral, ny fiombonana sy fampianarana dia ny 3 andro aorianan'izay izany hoe ny voalohany volana novambra, ny faharoa ary ny fahatelo dia endrika retraite izay rahantsika rehetra izay afaka anatin'io 3 andro io dia isaky ny hariva izany hoe ny harivan'ny 1er novambra sy ny 2 sy ny 3 dia croisade. Fa ireo fotoana rehetrarehetra ireo dia voninahitra ho an'i Jesosy fa ho tanterahantsika ao amin'ny toby hvkl eny Majunga avokoa. Izany hoe ireo 5 andro ireo zany dia ho tanterahantsika ao amin'ny toby hvkl avokoa. Raha mbola tsy tany ianao dia tena manasanao mihitsy andao any amin'ny toby. Rehefa tonga any amin'ny toby dia misy zavatra mahafinaritra be izay ataon'i Jesosy foana ary misy fanombohana izay tsy takatry ny saina. Maniry hoe tena hoe ho tafonantsika tahaka izao miaraka amin'ny ekipa rehetra any hafa mihitsy izay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe aza mafoy ny fiarahanareo mivavaka na ny fiangonanareo. Alléluia. Andehantsika hitsangana raha sitraka ao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra hivavaka tsika saotran'i Jesosy ny amin'ny fanahitra izay afaka nataontsika. Ary farany mialohan'ny vavaka dia mba mangataka ny ambassadeur rehetra hijanona rehefa aveo sy ny lehilahy rehetra izay afaka mifanampy ny amin'ny resaka fandrindrana amin'ny fandaminana mba hiaraka tsika ho fandaminana ny toerana ity dia hivavaka tsika ary. Asarato ny tanao rasitraka ao. Ratsandrindra masina mandrakizay misaotra anao zahay ny amin'ny fafahany andray Andriamanitra manome izay efa nomenao anay Andriamanitra. Atolotray satria fantatray Jesosy fa tsy misy avy aminay ny zavatra rehetra fa ianao no nanome. Misaotra satria mbola menao fafahany zay afaka manolotra ny avany anatin'ny fonay Andriamanitra araka ny teninao dia milaza hoe aoka ny olona nome izay anirahany fony azy. Jesosy eo ndreto Andriamanitra eny mety famantarana hita maso fotsiny mety hoe vola Andriamanitra fa ny fonay manontolo Jesosy ny tena fonay ho anao. Ianao nefa mpanjaka anay, ianao nefa mpamonjy anay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy taio ihany koa ny tsiraray avy izay nahafoy tamin'ity fotoan'ity Andriamanitra. Taio ny tsiraray avy izay manana fo any ambadika any amin'ny anaranao Jesosy. Ento izay eo amin'ny fanatrianao mandrakariva araka ny teny izay nampitondrianao mpanompono teo fa eo amin'ny fanatrianao misy fitehirizana, eo amin'ny fanatrianao tena misy fiainana ary eo aminao mandrakariva no antoka ahafahanay miombona any amin'ny mandrakizay. Jesosy eo aoka izao fotoana izao Andriamanitra ho fotoana tena anamarika amin'ny fiainanay, ifamatoranay mihoatra aminao Andriamanitra.
Jesosy eo tsy ny zavatra natolotray nao ka hamatotra anay aminao Andriamanitra fa ny fona feny fitiavana anao Andriamanitra izay tsy hany devoly ozongozonina nao ka tena ho antoka anankiray afanay misakambina miaraka aminao afanay mitoetra ao aminao mandrakariva tsy ala eo tongotra ao ho mpiankohaka matoky maneho anao amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaranao Jesosy ao ka ny teninao ny toetra betsaka ao amin'ny fony tsirairay avy amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay Alleluia amen tekitsika ho voninahitran'Andriamanitra amen. Fantatrareo ve fa rehefa tsara ny fanoloran-tenan'ny olona dia manadino ny tenany izy. Jereo ny Paoly fantany fa ho faty ao Jerosalema izy efa nisy mpaminany melohan'ny fotoana ekariny ao Jerosalema alohan'ny hafatesany teny hoe ohatr'izao ny anaovan'ny Jiosy ny tompon'ity fekipo ity vovoma izy niakatra tsy tahotra ao amin'ny hatrehany zany atao hoe fahafatesany zany. Jereo Petera tamin'ny voalohany izy nandà fa fiafarana amin'ny fiainan'ny Petera no fansihana tamin'ny azo koa Petera no ny fanjaka n'Andriamanitra. Matoa mifanomponao mbola tahotra ny ho faty, tahotra ny tsy ho tahina, tahotra ny anona mbola tsy lalina ny communion anao amin'Andriamanitra. Zay dia nirahana ampiorina anao anana fiombonana amin'i Jesosy, fiombonana mafy aza matahotra ny tsy ho tahina izany fa tsy maintsy voatahy ianao ny lafim-piainanao ray manontolo. Tsy zany ny antony fanompona fa mila mijorontsika ho an'Andriamanitra tanteraka hatsangana ny tanan'izay mino fa tena zany ny atao hoe fiainana sy fanompona an'Andriamanitra. Aza hidiny reny tanany reny fa mitiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Zao hivavaka manokana ho anao ataovy milohanao ny tananao. Andriamanitra raiko androany tehirizony tsiray avy izay tonga eto manana ny mariky ny fananao ho voatahiry amin'ny fotoam-pampakarana Jesosy. Ninona tontolo rehetra mbola mety hevitra mampisaraka ny tsiray avy aminao dia aoke rodany zany hevitra zany. Ary loko manomboka androany tsy vokatry ny ezaka izy ireo na ny tanjany na ny fahaiza-manaony fa ny hery ny fananao miasa anovany tontolo-piainany ho amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra. Mbarako amin'ny anaran'i Jesosy hitan'i Jesosy eny manjoanao hoe fatany dezera lalovanao tsy hamela sy hamotsitra anao fotsiny izy ka handeha irery ao anatin'izany von'izy ny tantananao ny amin'ny asa mandraharanao ny amin'ny fiainam-panomponao ny amin'ny fiainanao andavanandro eny fanahy amin'izay kasikilanao fanasitranany ny fanovany eo amin'ny fiainanao. Tonoko amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta raisy ny anjaranao avy amin'i Jesosy. Aoka le tanana misy olatra namonjy anao teo amin'ny azo fijaliana no hikasika anao amin'izao fotoana izao. Mahita ny vavolombelonao maro toerana miaraka aminy, mahita ny voninahitr'Andriamanitra maro toerana eo amin'ny fiainanao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fizombanao mandrakariva bara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Apetrako ny tsodrano dia hidiran'Andriamanitra tsika aorinan'izay hitanareo ny Jehovah ka iaronareo ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Nanao hira fiderana telo tsika teny hifaly amin'Andriamanitra sisy oatra azy ny amin'ny fotoanandroany. Voalohany amin'izany mangataka rano amin'ny tompontsika, faharoa tsika hiteny amin'ny tompo hoe zay vonona mandeha. Amen. Ary ny fantelontsika miteny hoe tsy maintsy mandroso miaraka aminy. Amen. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery. Amen. Ataontsika hiaraka hideran'i Jesosy ary. Atao bony tanantsika ho an'i Jesosy. Jesosy mangetaheta mangataka rano aminao, maniry mafeo foko rehetra mangataka rano aminao. Aiza dia nondray no angataka amike mety fahatsiampitra amikoe. Tsika rehetra re, za Jesosy
fana matsaka aminao fanahy ianao fanomezandray aminao mitoka matsaka aminao fanahy tsy angetaeta mandrakisay Jesosy miankoka nasao voninahitra 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 hoan'Andriamanitrya anentanitra anentanitra voninahitra 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 hoan'Andriamanitrya ety anta amboly tanatsika ho am' Jesosy Vetsika rehetra andeha alleluia asirakorako vonina dia rehetra fanambanina fa aza tetrina hoe fa tsy haiko ny agina hoe avilao am'zao hoe
Se eu for, não fala de nada.
tuape Antiso sapi sanjak Mandu sopan buane Mandu sopan sutuna Mandu singa tuape Antiso sapi sanjak Antimitana tika watumba Tsy hitetana mafeo an Jesosy. Tsisy miembotra zany eto mandra-piverin Jesosy. Aza mahita ny tanin'Andriamanitra hiazona antsika tsara, amen. Tsy ho amin'ny fahavarim-barianana, tsy ho amin'ny fivolian-dalana, mahitsy makao amin'ny ray miaraka amin'ny Jesosy. Ndao hitetana mafeo an'Andriamanitra tsika, amen. Lazao ny havana mantsakay zany fa amin'ny ity herinandro ity tsika dia mbola eto ny zoma sy ny sabotsy. Zoma hariva eto dia sabotsy maraina ihany koa mandritra ny volana oktobra ity. Mariana ihany koa fa mizoma ho avy zao dia petrak'Andriamanitra atao boky hoe fotoanany teny kely ihany fa ho amin'ny fiterana sy fiankofana ary fisaorana. Efa tamin'ny herinandro ny tompony teny an'izay hoe ny zoma ho avy zao dia fotoana ho fankasitrahantsika n'Andriamanitra fotsiny. Tsy asiana hataka, tsy asiana ninninina fa dia tonga etsika tena miaraka amin'ny fo, tena makasitraka loatra. Tsy hoe inona aloha fa dia miloatra fotsiny. Amen. Tena tsara loatra izy, mafina. Dia hiaraka eto sika manomboka amin'ny 4 io fotoana io amin'ny zoma mandra-pahatonga ny amin'ny zany hoe itoy zany ny fotoana mandra-pahatonga ny amin'ny enina tena fankasitrahana sy fiankofana. Teny fohy fotsiny momba amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana n'Andriamanitra dia aorianan'izay higoka amamina amin'ny fankasitrahana sy fisaorana n'Andriamanitra tsika amin'io zoma hariva io. Dia ny fandraisana eto ny maraina tahaka izao amin'ny heriny. Raha mbola tsy miveriny amin'ny raha lanitra ralina na raha rivo Jesosy dia hoentindray tsika amin'izay fotoan'izay. Amen. Jeriny teneniny eo akaikinao tandremo hoe mila miambina tsara. Ho avy Jesosy hoe tsisy ho amin'ny fahavarim-barianana hoe totra nataotra na kely aza. Firenao ndresy lahatra hoe tena zay mihitsy ny herinandrontsika ndray ty herinandro mpiambenana foana hatrany hatrany. Amen. Zarahoary ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Sotra tompoko, iloma tompoko.